nahitra lay tsara indrindra lazao fonao rehetrarehetra hoe tsisy tahaka anao Andriamanitra ray be voninahitra mpanasitrana vetsika ihany tsisy toanao be voninahitra lay tsara indrindra tsisy toanao be voninahitra mpanasitrana vetsika ihany tsisy toanao be voninahitra lay tsara indrindra tsisy toanao be voninahitra mpanasitrana tsisy toanao be voninahitra lay tsara indrindra tsisy toanao be voninahitra vetsika ihany atao eo fonao rehetra hoe tsisy toanao be voninahitra lay tsara indrindra zany mihitsy Jesosy tsisy toanao be voninahitra mpanasitrana tsisy toanao be voninahitra lay tsara indrindra tsisy toanao be voninahitra mpanasitrana himela himela raiba soretiza himela himela zany Jesosy himela Jesosy himela himela raiba soretiza himela himela Jesosy 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 sandoko Andriamanitra ray tena tsisy tahaka anao Andriamanitra tsy misy Andriamanitra mendrika mihoatra noho ianao lay Andriamanitra marina lay Andriamanitra mahatoky lay Andriamanitra be voninahitra lay masina indrindra Andriamanitra ianao lay izy hatrizay ianao lay mifeny zavatra rehetrarehetra ary mandohalika amin'ny anaranao ny zava-misy rehetrarehetra Andriamanitra ianao no Andriamanitra misandatra any amin'ny avo indrindra ianao lay masina Andriamanitra manome voninahitra anao zay manome voninahitra anao zay fa tsy misy tahaka anao Andriamanitra zay tsy mety tapidalaka le zany Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetrarehetra Halleluja manandratra anao ny fonay rehetrarehetra zay amin'ity androany Andriamanitra fa lehibe sady mahagaga ianao tompony fanapahana tompony herehetra tompony fahaiza-manao Andriamanitra tena reharehanay ny fisianao eo amin'ny fiainanay ary tsy hitsahatra tsy angina ny vavanay anandratra anao satria mendrika an'izany ianao Andriamanitra ray mendrika ianao Andriamanitra mendrika ianao Andriamanitra ny andray ny dera sy ny haja mandrakizay Halleluja Halleluja mendrika ianao Jehovah Andriamanitra ray androany zay Andriamanitra tena te ahitanao amay anao satria fantatray fa raha mikatsaka anao amin'ny fonay rehetrarehetra zay dia ahitanao tokoa Andriamanitra ray eo akaikin'izay rehetra mitady ianao dia izay mitady ianao marina tokoa Andriamanitra hoeto izay eo akaikinao ataovy tena tafakambana aminao Andriamanitra ray fa ianao no Andriamanitra rainay Andriamanitra tena fahasambaranao anay zany hoe eo akaikinao foana akaikinao mahatsapa ny fanatrianao hotsitsiny ny fahasoavanao sy ny fahatsaranao rehetra Andriamanitra ray Halleluja misaotra Jesosy ianao lay Andriamanitra mora fanary masy tena hoe manaiky ho atononay
manotra ny tenanao ianao mba ho antsononay Andriamanitro Andriamanitro ianao zany mihitsy Jesosy irao ny fonao rehetra zany mangetaetanao ny fanahiko amen maniry anao ny nofoko lazao ny fonao rehetra hoe indro asandratra anao ny tanako toy ny tany maina zany mihitsy Jesosy zay mitady io randa zany mihitsy tompo mihoatra no izany no iandrandrako anao lazao hoe te hitondra fanatitra tompo fanatitra manipofonidray ho anao lay rano velona ho anao lay rano velona tompony aina sy fanahy irao mafy any fonao oeto miakatra oeto miakatra sy toy aho eny aminao te ahitanao ao ny atsara lilanitra zany mihitsy Jesosy zany mihitsy ka anitinao ahita mihoatra ny eto an-tany ny fanahiko ho tafakambana aminao amen zany mihitsy Jesosy malala Jesosy io tena te ahitanao zay androany sapanay fa afaka mikasika anay ianao afaka mamangy anay ianao ary afaka manova sy mitondra anay eo akaikinao isan'andro Andriamanitra ho tafakambana aminao isan'andro isan'andro amen Andriamanitro Andriamanitro ianao mangetaetanao ny fanahiko lazao hoe maniry anao ao maniry anao ny nofoko zany mihitsy tompo indro asandratra anao ny tanako toy ny tany maina zay mitady io randa zany mihitsy Jesosy
rehetrarehetra hoe tafaka ambana aminao aho sany mihitsy Jesosy ho tafaka ambana aminao avetsika farany Oeto miakatra oeto miakatra sy tonya oelinao te ahitanao Sotra Jesus Kristy tao fahitana Sotra Jesus Halleluja Sotra Jesus mana afaka mahazo ny toeranao moramora ianao sady mbola hifantoka ao amin'ny tompo mandrakarivo isika satria izay tariny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra sitrak'Andriamanitra tena hoe ho tafakambana amin'ny foana izasy ianao amin'ny fotoana rehetrarehetra izany ny tena fandrianay Andriamanitra ho tafakambana aminao hiara mandeha aminao foana amin'ny fotoana rehetrarehetra mihitsy Andriamanitra tsy eto ihany fa mitoerana rehetra izay hitondranao anay dia tena ho tafakambana aminao izay izany ny etaeta-pona isan'andro fanamasina ianao fanamasina ilay mitaritalana anay eo amin'ny fahamarinana rehetrarehetra ianao ilay namana akaiky anay indrindra ilay tena tianay ianao ilay manolo-tsaina anay foana isan'andro mampianatra anay ny tokony ho ataonay fanamasinao tena sambatra izay manana anao la eo foana amin'ny fotoana rehetrarehetra miondrika eo anatrehan'izany herinao sy ny fahalehibiazanao izany izay ny aminay rehetrarehetra dia tena avelanay anjakanao ny aminay rehetrarehetra tena avelanay tena hoe ho dominien'ny herinao fanamasinao ka tsy izay tianay atao fa izay tianao izay ao am-ponao fanamasinao reveleo ao aminay indray reveleo ao aminay indray androany fa maniry ianao izay mena ianao ny sehatra dia atao izay tianao atao atao izay tianao atao eto amin'ity toeran'ity atao izay tianao atao amin'ny fiainanay tsirairay avy satria fantatray fa manana tanjona tsara mihitsy ny ianao ao aminay tsirairay avy reto halleluja misaotra fanamasina faheto ianao fanamasina misaotra faheto ianao misaotra fanamasina manaja anao zay halleluja misaotra Jesosy amen fanahy masino tonga soetriana mandray anao zahay raisony toerana ianao no andrandrainay milanao ny fonay fa maniry mafy ny fanatrehana ataontsika rehetra fanahy masino tonga soetriana amen mandray anao zahay raisony toerana
Alléluia. Nanahoana ny sakafo tamin'ny atoandro tany. Arabaina daholo natratry ny asaramanitra androany a. Arabaina ny amin'izao fankalazantsika fa 420 taona nahazoantsika fahaleovan-tena. Ny zava-doza indrindra ry havana malala dia izao hoe ny mangataka fahaleovan-tena amin'Andriamanitra. Tsy azontsika atao novinanoviza fa raha mbola azontsika atao miankina aminy a dia aleo izy ny hamatsy antsika amin'ny lafiny rehetra. Dia fifaliana androany a ny rahantsika amin'ity andro voalohany ity izay anokafantsika ny croisade sy ny séminaire dia tehan-tanana ho an'ny tompontsika ny amin'ny programany ny amin'ny fandaharany rehetra dia isaorany amin'n'itsy Andriamanitra ny amin'ny nandrahan'ny mpanompony ho aty amintsika sy ireo ekipa rehetra ireo fa tena tsy hitako izay ilazana azy fo zay hoe tsy takatra ny saiko Andriamanitra, tsy takatra ny saiko Andriamanitra satria fitiavana izany. Ary rehefa tia izy dia izao maniraka olona foana izy. Isaorantsika satria aorianany croisade izay ataontsika dia isy fifoazam-pana lehibe eto amin'ny tanànantsika. Satria ao ambadiky mission ampanaovin'Andriamanitra dia misy zavatra ao. Dia matokontsika fa ikoko an'izany ny tanànan'ny Fianarantsoa. Dia mankasitraka pasteur, mankasitraka ny amin'ny ekipa rehetra izay tena hoe miazakazaka tokoa amin'izao azy izao ary misy fahafoizana lehibe. Fetim-pirenena izao androany a tokony tena hoe any amin'ny toerana izay tokony hanaovan'izany ianareo kanefany a mino aho fa tsy noho ny aminay fa noho ny amin'ny tompo a dia tongonareo a mankasitraka mankatelina tompoko mangataka ny pasteur ary a iroso amin'ny fandarana avy hatranytsika. Aleo mihitsy mantsy izy no milaza momba azy hoe manambady tokana izy sa dia aloha izy nilazalaza momba azy mba satria tsy fantatro dia aloha izy niteny hoe izy dia ya miarabantsika tsiraray avy minaran'i Jesosy Kristy tompo a voalohanteny dia misaotra an'Andriamanitra lehibe satria izy no fototra natanteraka an'izao fihaonantsika izao. Raha tsy noho ny amin'i Jesosy tanteraka izao, raha tsy noho ny amin'i Jesosy a tsy afaka nisy izao fotoana izao. Dia nome voninahitra azy sika mitehaka mirefidrefitra be fa izy ny mampiombana antsika eto, izy ny mampiavana antsika eto ary izy ny mampifankatia antsika eto. Faharoa mankasitraka ny mpampiatrano ny ray aman-dren'ny pasteur izay filohany mitarika amin'ny fiombonana. Dia antsika hitehaka mafy tsara ho an'ny tompony amin'izany mpanompony izay nitendreny eto amin'ny tanànan'ny Fianarantsoa. Misaotra an'i Jesosy ihany koa mbola omen'Andriamanitra opportunité amin'ny alalan'ny ray aman-dreny am-pinoana pasteur Rodolphe manome anjara fanompoana. Misaotra tompoko tain'i Jesosy rehefa ohatr'izao mantsy dia mivonona foana satria anompony andehanana aty na izara na tsy izara na rehefa tonga ty fotsiny tsy maintsy mahatanteraka ny victoire ny ekipa. Amen. Dia faly kosa nefa mba afaka miakatra eto ambonin'ny pupitre kosa satria mba afaka mipartisipe fa mety daholo izay ataon'i Jesosy ny anarako an'izay tsy mahafantatra dia pasteur Jao raha ohatra ka Astérix pasteur Rodolphe dia za no Obélix mazava angamba an'izay nga mampresentation tsotsotra anao pasteur. Dia nataon'i Jesosy ray lalana izay, nataon'i Jesosy ray lalana nataon'izao azakazaka izay mifarina rehefa tonga any amin'ny raha ho any lanitra ny tompo. Izy no ray aman-dreny am-pinoana moa ao amin'ny HVKL dia mpiara-miasa akaiky aminy. Raha mbola ekeny ny miara-miasa aminy dia mpiara-miasa akaiky aminy. Rehefa tsy ekeny dia makasisy ny keletsy aloha dia atsony indray dia makeo indray mpiara-miasa akaiky indray mpiara-miasa lavitra kely indray aloha fa mety foana tompo dia misaotra betsaka amin'ny opportunité manambady tokana ary tena hoe natsoin'i Jesosy avy lavitra, natsoin'i Jesosy avy tany naty fotaka sy ordira, avy tany naty zezika ary lehibe teto Fianarantsoa tena marina dia variana be amin'ny zavatra ataon'i Jesosy hoe averin'i Jesosy eto
tsy averiny eto hitazana ny toerana na lehibe sy ny na kely fa averiny eto hitondra ny anarany sy hitorony teniny. Dia variana be amin'ny zavatra ataon'i Jesosy dia misaotra azy. Zavatra tsotra no anjara saina nentina hoeto nataon'izao fahafahantsika miatrika ny fiverenan'i Jesosy. Tsy atrika tsika ny ampipoaka ny fiangonanao. Tsy fiangonanao mipoaka no anton'ity séminaire ity, fa Jesosy hiverina dia isan'le mitsena azy ianao. Na mipoaka na tsy mipoaka ny fiangonana. To dia fa introduction hors d'œuvre be tonga dia mazava zay dia misy épice mazava be zany ny recette fa tena tsy maintsy miverintsika reto tsy maintsy miverintsika ao amin'izay ilan'i Jesosy atsika. Ny azo vekely mission dia nasain'i Jesosy natsangana tamin'ny taona 3 dia nasain'ny toroteny ny vavaka ao amin'ny marary cellule kely tena kely zany tena kely fa Jesosy mihitsy no naniraka dia nampitombo tsikelikely teny nanomboka nitairin'i Jesosy nanao fitoriana filazantsara somary lehibebe. Anisan'ny niona taondro pasteur Iandry tao amin'ny palais des sports tamin'izay dito pasteur nanao fotoana voalohany tonga tsisy ohatr'izany mihitsy palais miakatra palais alleloia vita amin'ny palais dia manomboka ny tao amin'Andriamanitra amin'izay mila mivoaka province dia mivoaka province nanao fitoriana. Misaotra an'i Jesosy fa noho ny amin'ny famindrapony dia mamaly le fahasoavana tena mamaly tena miala ny beky atsangana ny chaise roulante tena mamaly mitsangana maty tena mitsangana reto ary raha tsy miomana dia nao indray no lasa dala melohan'ny tompony eo satria olona mihinjitra velona tampoka eo zay le mila fiomanana. Taona 2010 dia nomeny Jesosy le anarany hoe rallye de miracle miaraka amin'i Jesosy dia nentina manerana ny Madagasikara tena manerana Madagasikara zay soran'Andriamanitra fa tany amin'izay tanàna rehetra nandehanana dia nisokatra foana ny fiombonana tena nisokatra foana ny fiombonana dia tena hoe nataony fitoriana vita ny fitoriana asesy ny marary tena zay mihitsy le fomba fiteny asesy ny marary alary eto tena atao mihitsy nijamba avy ato satria fantatra hoe mamaly le fahasoavana ary tena mamaly reto le izy tena mamaly. Nanomboka taona 2017 dia nanomboka namango ny tompo ary nanomboka hiditra any amin'le point atonga antsika tena hiainan'le fifohazam-panahy. Fifohazam-panahy mantsy tsy hoe fiangonana iray no mifo satria raha ny akikely no mifo dia tsy mifo zany le vatana. Dikan'izay tsy maintsy le vatana ray manontolo no miara mifo vao atao hoe mifo ny corps du Christ. Ka raha mety mifo ny fiangonanao fa tsy mifo leo akaikinao dia tsy fifohazan'izany rahalahy fa taitaitra kely ny akikelinao zany fa tsy ny corps du Christ no mifo. Point voalohany vangian'i Jesosy amin'ny resaka toetra ary zany tsy maintsy ho resahantsika satria Andriamanitra tena hoe te hikarakara anao izy te hikarakara ny fiangonanao izy te hikarakara ny mpianao aminao izy ary tian'i Jesosy ho tafiorina isika ho tsara homana fa hiverina izy. Ny fiverenan'i Jesosy dia voalaza ao Matthieu 7 ozy izy hoe tsy zay rehetra manao amiko tombokotomboko ozy izy miditra amin'ny fanjakany lanitra fa zay rehetra manao ny sitrapony raiko zay any an-danitra. Ary ho avy amin'izany fotoana izany ozy izy ny olona hiteny hoe efa nanao rallye de miracle tamin'ny anaranao zay efa nasesinay daholo marary zay tonga teo tonga dia vita daholo ny sesiny jamba fa nahiratra izy nanatra ny amboaka na vo eo na vo tamin'ny herintaona mahiratra iny na ditsoka na jamba na inona tena hoe hitany reto voamasina reto le hoe na marary na kohaka na inona fa Jesosy le resahako zay fa tena mpanasitrany Jesosy tena mpanafaka izy. Dia ozy izy Jesosy tonga avy any le olona voalohany raha ohatra ka miona man'olona ianao ka manomboka mampatsiaro ianao hoe ohatra raha miona zao hoe tian'i Jesosy pasteur Wisdom dia manokotry misalasala dia tsika le tamin'ny 2016 dia manoka misalasala inona dikan'izay tsy mifankafantatra fa no mifankafantatra vao miona tonga dia ahoana dia reto olo reto tonga eo amin'i Jesosy tena froid be Jesosy tena mangatsika be Jesosy mandray an'zareo naminany tamin'ny anaranao zay nanao asa lehibe tamin'ny anaranao zay croisade zany nataony zany tadidinao ve Jesosy stade feno ho anao nataony tamin'ny anaranao ho voninahitry ny anaranao dia Jesosy tsy taitro fa izy nareo
fa izy nareo miala amiko ry mpanao meloka fa tsy fantatro nareo. Ay ny fanaovanao rally de miracle zany tsy midika hoe fantany ianao. Sitrana ny olona, afaka ny olona, fa tsy voatery ho fantany ianao. Ary rehefa hanokatra ny varavarana ampapakatra, tsy olona nanao fahagagana no voainy, fa olona fantany. Tany Dego 2011, olona fotsiny tonga tao iainao Jesosy. Eny tokoa, sitrana ny marary. Nisy malemy tena hoe amatonany, fa tena natsangany Jesosy. Tena sitrana. Verina amin'ny laony nitsangana. Tena tonga dia reny le efa manakaiky ny guérison parfaite le tonga dia le mezakazaka sy matanjaka ireny. Fa zao, herinaritra aorianan'izay izy nitsapatsapa hoe ohatran'ny tena sitrana marina tokoa, dia nanao arrosazy amin'izay. Tiana ny arrosazy nataony? Nanidy bara. Vao nanidy bara izy ny sabotsy alina, lahady vao maraina, sady miverina malemy ny ohatra miverina mona mihitsy. Nefa tsy mona izy teo aloha. Dia mahatsiaro le tenenin Jesosy hoe amin'izao sisy zao, aza manota intsony, ndrao ratsy lavitra noho teo aloha ny anjoanao. Nanomboka namango ny tompo tamin'izay 2017 zay, fa tsy afaka hiara-dalana amin' Jesosy isika raha tsy manetry teny isika anaka ny toetra ny Jesosy. Zavatra tenen'ny tompo ao Matthieu 4:12 dia zao ny teneniny, menara amiko. Fa mifanamasina nampitenen'i Paoly dia zao ny teneniny, aoka ianareo anaka an'Andriamanitra, zany hoe imite, makatahaka, alève tahaka Andriamanitra eo amin'izay naseho an Jesosy. Nanomboka niova ny fomba fiatrehana fanompoana. Satria za aloha zao, za tena mijoro avolombelona, tena stricta anatin'ny organisation na croisade. Stricta. Misy fotoana rehefa miainga ny ekipa, mety misy matsiaro an'izany ny ekipa, mijery lera hoe amin'ny 4 fotoana mbola misy miditra dosy, idiko ny dosy. Satria tiako le olona ho ponctuel amin'le fiarahana amin'ny tompo. Fa rehefa namanga Jesosy, idinao ny dosy, maratra le olona. Tsy hoe maratra le fanidina le dosy hoe nenjera atao izy, tsy fa le maratra ny fony. Misy maratra ane zao fiangonanao zao mety tsy fantatrao hoe. Misy maratra mety tsy miteny tsony izy. Any amin'ny tompo izy zao no miteny. Dia ny tompo mampiteny aheto zao. Dia mila réglenao zay rehefa vita ny séminaire. Maratra izy. Mety mandeha manao séminaire izy fa olona andeha aty séminaire fa andeha manao croisade fa maratra izy. Zany hoe le olona vao ho taomina ho sitranina. Le amin'ny fikambana tokony ho tezaina maratra. Satria tsy tokony hibana ny endriky ny fahombiazana tianao hitondrana ny asan'Andriamanitra, atonga anao anamaivana ny fahalemem-panahy tokony hanananao ohatran'ny Jesosy malemy fanahy aminao. Afaka mijorontsika hoe oreto ny asan'Andriamanitra tokony ho atao tsara, fa itsika pasteur izay tonga eto sy mpanompon'Andriamanitra tsy mahazo masikintsika. Fa vao masikintsika dia ka izy io masika be ronono, mais ho ana verset biblique amin'ny teny zany hoe masika be, aiza ho aiza zany mba tsy teniteny foana tsika reto. Tsisy verset biblique amin'ny teny zany hoe ny tompo dia masika be ronono. Ianao ngamba mametraka ny teninao masika be ronono fa tsisy an'izany. Fa raha vao masika ianao dia tsy manahaka ny tompo ianao zany. Akalezany hoe pasteur aza atao an'izany fa le pino raha vao tsy etinao zany dia anka afaka hitina ny fahalemem-panahy. Possible amin'ny fahatsara-toetra ianao mitondra ny mpiara-mivavaka aminao. Dia nisy teny anankiray izay tenenin Jesosy tamin'ny pasteur tamin'ny taony ty ngamba na tamin'ny taona lasa. Teo izy hoe tandremo izy fa tsy mpiasa anao ireo mpiara-manompo aminao ireo. Eny tokoa nomena autorité tsika pasteur, fa tsy maintsy ampiasaintsika araka ny toetra an Jesosy. Manjary malahelo Jesosy tompo ny fiangonana. Ny HVKL tsy an'ny pasteur Rodolphe. Sa anao? Anao ve? Tsy anao hoe? Ay, ho an'i Jesosy. Io fiangonana misy anao io tsy anao. Za pasteur nanangana. Ianao nanangana fa tsy anao io. An'i Jesosy io. Ary reo mpino tonga ao aminao reo, nantoyany. Ale alohan'izay. Tsy anao reo. Aza to dia ilain'i Jesosy aloha le alohan'izay aloha. Anizy? Tsy anao reo. Fa an'i Jesosy.
Ary Jesosy no mividy tamin'ny rano izy io fiangonana io. Anisany asa fanompoana naranay tamin'izany. Asa fanompoana tena hoe mahomby. Fahombiazana zany tena mitsotra aminareo fa tena hoe ngamba ny fahombiazana mba hitanay tena ry amin'ny akikely tongotra amin'le fahombiazana zay asa fanompoana zay. Fa mifampiketoka anatin'izay asa fanompoana zay. Azonareo ve? Fampiketoka. Masika. Aloha zany lazasaina hoe ohatr'izany zany Jesosy miketoka zany. Zany hoe manangana fiangonana vaovao JM, Jesosy miketoka. Fa teny aminao fa Jesosy tsy miketoka aminao zany. Mba jereo amin'ny Baiboly fa tsy miketoka zany izy. Tonga avany Filipo miteniteny foana. Asio anerangana indray dia ampy zay nefa samy mpiaraka pinao ao aminao apôstôly. Zay mihitsy apôstôly be anao miteniteny foana. Tsy mba manaja kory hoe mba azafady tompo fa le zavatra teneninao raha ho any amin'ny Lazarosy tsika ataoko ty narary izy tsy namangy tsika, maty izy tsy namangy tsika, finosiny izy tsy namangy tsika, nalevina izy tsy mamangy tsika, dia ahoana moa zany efa zao fe tsika mba miresaka aloha e. Fa tonga dia taimbavy evanjelika be ao ambany pilipitra tsisy mahenao tsy malala fomba. Fa ny réaction Jesosy eo amin'ny Jona toko faha 1:10 tsy niteny izy hoe zay ny tena izay ka tsy manangana ny tanana ozoniko izy fa miizy zay. Tsy Jesosy ry havana ampanao an'izay fa tsy haiko hoe iza. Mazava ho azy rehefa tsy Jesosy moa zany dia raha zahay ianao mitandrina fa le anankiray lavarambo zay no misandoka ao ambadika ao. Dia mbola malefaka Jesosy mamaly hoe Filipo tena tonga dia hitanao zany mihitsy hoe misy maîtrise. Ry maître isany zay manatrika eto. Maîtrise io fonao. Fa Jesosy niresaka tamin'ny Filipo sy mpianatra zay tena hoe manafotoana. Nareo tsy tsy manafotoana hoe zany? Manafotoana. Ianao zany efa mitondra hoe zao le finoana itondrana azy salato dia mamaly braingina nefa olona akaiky ianao mpiara-miasa aminao. Fa Jesosy tsy tafotoana. Dia zao nampianarin Jesosy amin'ny Jona toko 1:10 raha vao mandeha amin'ny mazava dia tsy tafotoana. Dia manontany mpianatra. Dia manana zany zay tafotoana satria nareo mandeha amin'ny aizina. Ka raha anatin'izao fiombonana zao misy pastera tafotoana. Dia ataoko atao paosy amin'izay ny tanako. Dia mandeha amin'ny maizina ianao rahalahy. Any anarana fiangonako fiangonanako fahazavana maka. Eny anarana fiangonana zay fa ianao mandeha amin'ny aizina. Satria ianao tafotoana. Averiko indray. Satria ianao tafotoana. Aiza ke zay mitranga eo afaka raisina joli daholo dia tsy tafotoana kay. Raha marina tokoa fa miaina amin'ny mazava. Oviana ary ty fifoazam-panahy vao avy. Anisany anankiray rehefa tsy mora tafotoana intsony ny pastera rehetra manerana Madagasikara. Afaka ataontsika efa ny atao fianaratsoa? Afaka atao hoe? Afaka atao. Ny amin'ny mahazanga efa mihazakazaka be. Vao migadina ny taona dia 1er novembre tsy asianareo fotoana dia efa nay. Ny amin'ny mahitsy dia efa miantso. Pastera, efa manomboka taona vavaka tendrombohitra sy ny fifadikana iombonana sy anay ny daty amin'ity atsira be. Azadiny fa zay alohan'ny farany taona efa misy daty ny amin'ny fianaratsoa tsy hoe ho asiana daty fa efa misy daty. Ary efa ao anatiny zasy ianao zao tsy mahay teka ao an'Andriamanitra. Ay io toetra io ke sarobidy be amin'i Jesosy. Sarobidy be io. Eto zany tsika tsy miresaka hoe inona ny fahombiazan'ny fanompoana vitanao. Tsy fahombiazan'ny fanompoanao no resahantsika fa ny toetranao mihitsy en tant que olona sy en tant que pasteur. Tsy manana droit tsika ny asika. Satria ianao ny pasteur hitan'ny olona misolo tenan'i Kristy mampafantatra azy hoe ohatr'izao Jesosy. Lasa diso ny fomba fahitan'ny fiangonana an'i Jesosy raha vao miketika dadapasy sy mamapasy satria misy pastera vehivavy koa eto. Dikan'izay raha mora tezitra ny olona zasy ianao atao mivala amin'ny fanompoana tsy mahazo tezitra. Matoa tsy mahazo tezitra misy zavatra ny ao maninona matezitra e. Fa zay mihitsy le hoetiny eo amin'i Jesosy. Satria afaka hoetiny eo amin'ny hazo fijaliana daholo zany rehetra zany. Fa ozy Jesosy raha vao mandeha amin'ny mazava dia mety tsisy tafotoana. Fa matoa zany misy le ohatrany hoe tsy le olona ny problème zany fa isika tsy mandeha ao amin'ny mazava. 2017 zay. Dia nanomboka nitoro resaka toetra ny asa fanompoana. Nanomboka nanangana ny olona tao amin'ny toetra.
fa mbola saina miracle be mihitsy. Tena mitsotra andro ambany fa rehefa tonga croisade a za mihitsy midiny ambany eo firy ny chaise roulante dia firy ny beke androany. Satria maninona maika hita ny tanan'Andriamanitra hiasa indray a dia mba ho sitrana ny olona dia mba ho hita kely fotsiny le hita hoe tena enjana mihitsy raha ZKL tena mba hita kely izy kely fotsiny. Ozy ny tompo na kely na lehibe rehefa mitady ho hita dia ianao zany no hita fa tsy za. Lasa le asa fanompona no hita zany fa tsy Jesosy. Deuxième point, message mila ovaina. Tonga ny confinement. Tsy fantatro ny zavatra mety nitranga teto Fianarantsoa fa Antananarivo ny tantaraiko. Tonga dia niannulé ny préfecture daholo ny autorisation de réunion rehetra. Ary tonga dia nikatona daholo ny salle na public na privé. Tsisy fivoriana zany ny pasteur. Tao anatin'izay no nivangian'i Jesosy ny mpanompon'Andriamanitra. Ary tao anatin'izay nisan'ny tournant décisif ngezabe anankiray na tonga ny asa fanompona ho tafaverina ao amin'ilay tena vrai message nandrasan'i Jesosy. Dia nanomboka niova ho an'izay mety manaraka direct dia manomboka niova amin'izay manomboka mipetaka foana ery amin'ilay sisindry le hoe Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Nanomboka natody Jesosy hoe inona moa zao ny ilain'ny olona amin'izao confinement zao? Fotoam-bavaka ve? Tsy fotoam-bavaka ny ilainy satria ny toeranaovana fotoam-bavaka ary tsy afaka misokatra. Fa Jesosy no ilainy. Inona le voalohany teo? Toetra. Inona le faharoa? Message. Raha vao ny message entitsika no diso dia lasa zavatra hafa no jeren'ny mpino. Ary na zay dia efa diso satria tsy tokony ho zavatra no jeren'ny mpino fa tokony ho Andriamanitra. Zay no mahatonga antsika tsy tokony ho pragmacentrique fa tokony ho Christocentrique. Fa raha vao ny teny torianao mampitodika ny olona hijery zavatra satria tianao le olona angetaeta no ao amin'ny fiangonanao dia ampanantenainao le zavatra matery azy izy zavatra izy ny ho avy fa problème natongavany ao aminao lasa zavatra fa tsy Jesosy. Ary zany ny fahadisoana natao ane nandritry ny taona maro satria rehefa nitoriana ny teny dia fahagagana no miprezentena tamin'ny olona mody asiana hoe amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny farany fivoriana mody atao hoe isaorantsika ny anarana asiana kely an'izay ihany. Fa rehefa tena zoviana le fivoriana ray manontolo tsy mampitodika ny olona ho any amin'i Jesosy fa na mampitodika ny olona ho any amintsika pasteur na mampitodika ny olona ho ao amin'ny fikambanantsika na mampitodika ny olona ho amin'ny zavatra matery azy. Nefa Jesosy zao ny teny raha ho azy lery zao tontolo zao ka very ny ainy inona moa sy ho azony. Dia tonga le olona teny hoe zao mila miditra am-piangonana fotsiny zao dia milamina daholo ny problème rehetra. Dia miditra am-piangonana tokoa le olona mierina ny taona tsy milamina ny zavatra rehetra verin-dalana izy satria maninona nampanantenaina izy rehefa miditra am-piangonana dia milamina ny zavatra rehetra. Tokony nampatsiahivina le olona hoe mila makao amin'i Jesosy ary misy ady na dia ao amin'i Jesosy aza. Fa oviana ry io ady io ny tapitra rehefa tonga any amin'ny raha ho any lanitra izy. Na zasy ianao pasteur eo regny mbola iadiny atsika zao vity semiery ty mbola iadiny zao atsika fa tsy atao mataitra zany satria mifandresen'i Jesosy afaka ampandresenao amin'izay ady rehetra lalovanao na inona aza matao atrady zany matahoran'Andriamanitra. Dia nanomboka nitodika daholo ny zavatra rehetra nampitodika ny olona hibanjina an' Jesosy sy hijery an' Jesosy. Nanomboka 2020 niova daholo ny zavatra rehetra niova ny fomba fitoriana. Nampahafantarina ny olona tao anatin'ny croisade fa alohan'ny fanasitranana raiso aloha Jesosy mpamonjy ianao. Nanomboka napetraka Andriamanitra le teny mety rehefa nanaiky ho vangina hoe zao le tokony ho atao fa tandremo diso dia saintsainany atraizakatraizana efa nataon'ny HVKL hatrany aiza daholo nandazy Dego, Antsohy, Marivoay, Mahajanga, Ambatolampy, Manakara, Fianarantsoa, Toliara, Morondava, Mbatondrazaka, efa direct teo, Federivest, Tamatavy, Tsorono Mandidy, Soavinandrina. Izy le ololoha zay? Izy akaiky ny apefa. Arivo Mampy, izy le mbola akaiky niny. Andalavory. Izy le manodidina Antananarivo rehetra, Talata Maty, Itosy, Ambatobe, Meritsetosika, Moramanga. Soavy Masoandro vao farany teo. Iny efa mba le nety iny. Iny efa mba nety iny.
ay zany reny fotoana rehetrareny zany a raha jerevan'Andriamanitra miseza fiandrianany dia zao no nataony tsy haiko hoe azonao ve zany ny antony mitototo ianao mampiasa vola mampiasa fo mampiasa fitaovana nefa mesazy torianao diso rectifiena daholo zany rehetra zany rehefa tanteraka indray rectification tamin'ny heritaona anao grand rallye na le rallye rehefa atao grand am'izay tsy haiko azonareo ve izy ampiana grand am'izay zany hoe tena apetraka zany le hoe tsy tandremo sao de croisade tsy croisade tsotsotra fa izy miteny anao fa rehefa croisade tsotsotra na croisade lehibehibe dia Andriamanitra tsotsotra sa Andriamanitra lehibehibe no avy eo fa nga raha olona telo manarika eo dia Jesosy tsotsotra ny eo fa rehefa croisade rehetsarono dia Andriamanitra ngezabe ny eo fa izy anteny anao an'izany raha misy olona telo miangona amin'ny anarany efa eo izy grand rallye de miracle miaraka izy nge sina miaraka amin'i Jesosy izy ne sady matahotra an'i Jesosy ihany manao le kitalataly grand rallye de miracle miaraka amin'i Jesosy tena miseho ny fagagany Andriamanitra ny mahatoky efa nomeny ray mandeha eo vita ny tany mahazanga tena hoe anisan'ny tena ngeza indrindra natao teo izy Jesosy tamin'ny pasteur tsy afa-po lasa ny saina eo fa inona loatra zany mahafapoan'ny tompo efa mandeha hatramin'ny rondoanao sy ny zavatra dia inona indray ohatrany hoe inona ihany ty tsy mahafapo ty fa rehefa miteny Jesosy tena tsy afa-po tokoa satria tena misy zavatra diso tokoa ny fomba nanaovanao an'ilay fitoriana dia nantany pasteur Jesosy fa inona le tsy ampy inona le tsy mety teo izy misy mpanomboko tsy tao misy mpanomboko na tsy aro ny tenany ho nahilika misy mpanomboko nametraka ny tenany ho tsy nilaina miverina averina tao fa mitindray mitoraka ty tsy nareo rery fa miaraka amin'ny fiombonana ary tsy hitany hoe miaraka amin'ny fiombonana fa antanio zay tiany zareo dia mitotsy any président mihitsy antanio zay tiany zareo dia zay mety amin'ny zareo nanaovana lisa nareo manetry tena ainareo ve nidikan'izany tsy vitan'olondray io reta aza mieritreritra olona anankiray nanao ny faga raha misy olona miteny hoe voninahitra n'Andriamanitra raha lafa nisy mpaminany eo natamiko zany dia za hono nitondra fifoazana eto Madagasikara ataoko le nataon'ny tompo teo tsy hainao zany nitondra fifoazana eto Jesosy ny anao fifoazana eto Madagasikara fa tsy olona tsy mahendehaka ho an'Andriamanitra tsy olona ny anao fifoazana eto fa Jesosy dia inona amin'izay miara-mivondrona aravina zay tokony aravina tsika raha teo akaiky mibe ravina alelo mba misy anarana quartier mba tadidany any amboarina zay tokony atao misy zavatra tsy mety ao misy atao amboarina marary ianao ndao sotranina misy tsy mety mifonao ohatry ny tsy ekeny sainao mihitsy andao resahana satria Jesosy tsy mety zay mahatonga le hoe be dia be le fitoriana nareo ve tsy efa mahita hoe firy ny efa tonga eto tonga ary tonga vary ohatry ny mahavariana dia atolotra isan'andro an'i Kristy ve zany ty fireneny ty zay tonga dia atolotra ho anao Kristy tonga indray napitsininy androany mihitsy ny tena atolotra ho anao Kristy ty fireneny ty misy condition tsy feno toetra aloha message fiombonana vao tsy manaiky anaty fiombonana io tsika iverina ndray tsika amin'ny heritaona tena tsoroko aminao iverina ndray tsika amin'ny heritaona dia iresaka ndraindray andao atao tsara kokoa no le teo indray fa andao to dia tsy ataontsika miandry amin'ny heritaona sao dia mitsoka ny trompetra sao dia tsoka ny trompetra ianao tena Jesosy eo Jesosy miketrona mijery anao fa manenao no miketrona nisy fiombonana zay ny ampitondraka le pastera botabota iny fa tsy nenao mihitsy zavatra teneniny fa ahoany fa tsy hoe le pastera mitondra inona fa le fanairana antsika ara-potoana hoe ndao reto hiavana ndao amboarina ndao atao ty resaka ty sa ahoany aleloia andao avery kely dia mba miandry le valiteny avy aminao ndao atao ndao irahana sa ahoany zay taitra be hoe tsy hanao an'izay ve tsika androany ditandray ohatrany kitalatala kely ohatry ny zazakely miaraka iny tena mitsotra aminao marina fa tiany Jesosy be iny eo dia miaraka mifampitsotra kely eo dia miaraka eo ny anara lahy bontely ny ananaka oeto bontely zany to dia tsika mambavaka zay tonga dia miova
tokalahy miova, fevitsakatsangana miova, anatody etsika ambavaka. Nenay pastera tena bisikileta, hoeto ny bisikileta, izy moa tsy atolotsika ho an'ny olona bisikileta andao fa mandehandeha raiky ny anao mitory hoe misy fitondra filazatra, mety olona roso telo ny voataona an'iny, tena aza manamaivana an'izay ianao. Aza mieritreritra tena tsy maintsy sprintera efatra mihitsy vao voataony fianarantsio na olona ray ary dia mety. Rehefa olona ray manana fo mandre an'izany afatra izany ndry. Ao iesa iesa hoe izy no tena mara aloha zany napetraky ny tompo teto fa raha nytiako loha tsy eto e. Dia angataka ianao mba hijanona hiresaka kely amin'ny président rehefa aloha mirava fa raha izay ianao mankasitraka an'Andriamanitra ny zavatra tsy takatry ny sainao be dia be ao. Ka raha tiatsika ty tanàna ty, tiatsika Jesosy tena hiasa eto. Reo aloha nefa nampahitany tompo amboariny toetra. Fa ho zava-poana ny fitoriana ataontsika hoe tsara Andriamanitra nefa tsika ikizitina amin'ilay olona vao tonga. Tonga va mety misy olona mamilava tena hoe tena Jesosy ato e. Dia ianao tonga dia sécurité to dia efa voaka stady io. Nefa Jesosy ary tsy manosy-potanana. Démoniaka ary fanahin'ny tompo lalovany eo amin'ny fasana. Mino fa Filipe efa niteny ao tompo le fasana zany tsy matahotra fasana izay fa le izany sao dia mba afaka manivaka ary mba mialana zany e. Fa Jesosy ka eto ny lalantsika androany satria te hidelivre olona mandalo eo izy. Dia mila malemy fanahy miaraka tsika hoe rahalahy mandroso fa le iny olona iny matombo misotro any manana problème ho an'iny olona iny nahafatesan'i Jesosy. Dia hitanao zany zavatra kipitsony be dia be zany amboarina ny toetra, ahitsy ny message, ampahafantarina ny olona tsy lanitra no ilainao fa Andriamanitra, tsy famonjena no ilainao fa mpamonjy, tsy fanasitranana no ilainao fa le mpanasitrana. Hitanareo tsy any amin'ilay zavatra hain' Jesosy manjary tsy mahita an' Jesosy le olona, nefa rehefa tonga ny farany tsy fanasitranana no hitsena azy fa Jesosy. Ary na ianao ihany koa tsy fahagagana no hitsenanao eo amin'ny raha lanitra fa Jesosy. Ary Jesosy tonga olona amonjy antsika fa tsy tonga zavatra. Dikan'izay ny zavatra zany tena tsy ao anatin'ny priorité an'ny tompo mihitsiny fa ny fiainam-panahin'ilay olona hitsangana mba hibanjina sy hahita azy. Dia le fiombonana tsy maintsy mifankatytsika rahalahy. Zay. Eny amarana koa azy. Tsy maintsy mifankatytsika. Tsy possible zany hoe za pasteur mahafinaritra ny tenenareo fa za tsy hiaraka aminareo fa zanao fitoriana rery. Any ve Jesosy dia ho ato ve Jesosy? Rehefa miombopotsika dia eo Jesosy. Raha vao misy fifampiandanina nga misy zavatra tsy mitovy any anatin'ny fomba mety hoe hitondrany tompo antsika sy mety hoe mahazatra e. Ao vao miteny ny mpitarika hoe halleloja to dia misy miteka be dia be mety izay mahazatra anao. Taitra anao vao manao izay le mpitarika. Tsy maninona zany, zay zany mahazatra ny zareo. Fa rehefa mitory Jesosy, tia Jesosy, mifototra ao amin'ny Jesosy, miara mitory Jesosy, mety zany. Dia zay le mila mifampikomprendre. Ao ny mandihy, ao ny manao an'izao fotsiny. Tsy maninona zany e. Tsy izay ny fanenjena eto ny nareo rahalahy tena ny anay tonga dia le midina ambany reny tena manetsika ny tompo. Ndasa aloha vefiza mitenonao fa rehefa midina ambany ny valahanao dia mihetsika ny tompo. Ka raha tsy mivalahanao ny jereny, fonao ny jereny. Fonao ny jereny. Hitanareo amin'izay ve le zavatra ety ivelany. Tsy ety ivelany le izy. Avy ao anaty le izy mila amboarina. Ndao ahitsika ny toetra. Iny ianao sy Jesosy iny. Ndao ahitsika ny message. Tandremo message zarainao. Tandremo zavatra teneninao amin'ny fiangonana. Fa tena mandray ny fiangonana vao ianao no miteny. Vao ianao no miteny dia mandray ny fiangonana. Dia tandremo sao dia zavatra diso no menao azy. Manjary tonga ao am-piangonana izy miandrandra an'ilay zavatra ny teneninao. Fa lasa tsy miandrandra an'ilay Jesosy. Tokony ho fototry ny vision. Ary le fahatelo mifankaty. Dia miombona. Ekipa ray rentsika. Anatin'ny ekipa ny foteny tsy gôlina. Gôlina daholo ve anatin'ny ekipa anankiray? Hoe za raha rehefa tena mandinika tena zatra ny gôlina. Za koralahy, zany teny aloha any. Misy anankiray ho tendreny ao. Dia misy anankiray misy folo sa raiky ambin'ny folo. Raiky ambin'ny folo tsy mahay baolina. Ana bro, firy moa? 11 mikrôsy eny. Miara mamono baolina daholo ve le 11? Miaraka mandroso daholo ve? Tsy mahay baolina fa mahay kosa misy ny atao hoe attaquant, défensant, centrant, karazany e. Dia inona ke ny fifalianao? Ianao namono baolina sa ekipa nandresa? Maninona hoe ekipa
mandresy. Le izy anie pasteur ohatran'izay ohatra ny tena ny tena remplaçant foana ndao aresorona ny remplaçant tapatongotra tampoka ny joueur anankiroa tsisy remplaçant tsotranao marina fa ho resy zay équipe zay ilaina ny remplaçant ka mijoro eto misolo tena ny remplaçant rehetra fa ilaina ianao rahalahy andraso tantaraikanao farany fa hiala eto hiala eto hiala eto mihitsy ny asa fanompoko remplaçant pneu de secours tena marina zany dia zao tsy mitena hoe ilaina be tsy zay le izy fa eo amin'ilay anendrenanao kalma fotsiny ianao fa Andriamanitra no miara-miasa ny zavatra rehetra fa ilaina ianao matoa natsona aza manamaivana ny antsonao hatreo am-pifaliana fa ny pneu de secours ny tsy apetaka foana raha tsy zany tsy secours ny anarany mazava ve fa ny pneu de secours mandeha foana ao foana izy ary ny tena pneu manomboka ery aiza raha lahy nanomboka le gijagija be makatiny ambomasoa sahirana ny vrai pneu fa ny pneu de secours milamina tsara satria manenina azonao venteky tenenina misy ilananao rehefa aza manamaivana anao eo anatrehan Jesosy ndao hiara atao ty resaka ity tiana ebe daholo nareo ireo tsy akanavaka raiso mibizo raiso ary ta tsy mandray ianao aloha averoka lefa zany andraso aloha satria zavatra fa voarainao eo ty raiso ao miomana tsara daholo raiso zay menina araka atao tsy mamaly aty amina valio e alefaso adre misy tsy say eto fa tena enao ny fiangonanao mampanao an'izany ko aty ianao nampanaovana an'izany tsisy an'izany aleo averiny farany isa roa telo avereno tena mavesatsabe izy zany da tsika tiaka mafy tsara ho an Jesosy tia fa mafy be ho an Jesosy tsika andrazatsika ny tenin'Andriamanitra zay apetraky ny tompo mbava mpanompony androany tiaka mafy ho an Jesosy fanairana avy amin'ny micro zany ndao tsika hitsangana ny voninahitra amin'ny mpanjaka ny mpanjaka izy lay tokana mena voninahitra eto raha ny tokony ho izy be dia be ny zoky eto be dia be ny ray aman-dreny eto tokony izy ny joro eto fa fanendrem-pahasoavana ao anatin'ny titity dia mba ohatrany hoe nomen'Andriamanitra anjara fanompony zay aty fianaratsoa zay anjara asa fanompona tsy ho anay fa ho an'Andriamanitra ary anjara asa fanompona ngeza be indrindra tena hitako hoe goavana be mihoatra lavitra noho zay mijoro etsy na mandray micro etsy le loalika miforotra ho ana fanahy voavonjy ao ambadika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra mbola mandray mihoatra lavitra ndao ity tanana mafy be ao amin'ny firaisapotsika mianakavy androany halleloja ndao tsika no fafantanantsika any amin'ny lanitra isotran'i Jesosy Jesosy eo no mpanjaka anay za Jesosy tsy mahina inona na inona efimbetsaka taloha nametraka ny fahendreky sy ny fahalalana ny ekôly biblika ny zavatra nitovozina ho ambony sy mihoatra lavitra no ny fisinao azy eo mifanatrehana indraindray zay fonako aminao satria fantatro Jesosy fa tsy nety reny fandroany Jesosy miaraka eto zay rehetrarehetra reto miombo-po zay Jesosy tena nome voninahitra anao zay ary fantatro fa zao ny anjo mara sy trompetra ho fanairana ny fianaratsoa fampihombonana marina tsisy fiatsaram-belatsiny eo am-pona mpanomponao tsirairay avy zay nantsoina tamin'ny anaranao satria hiveriny ianao mioman'izay eo amin'izany fahatsarany zany Andriamanitra mioman'izay eo amin'izany fotoana zany avy ao anatin'ny fonay lalinao aoka ny fotoana rehetra eto androany ho mba mifitarianao feno amin'ny anaran'i Jesosy amen mahazo toerana toko tsy lany amamena ohatra ny faharylavavany ny fisaona sy fankasitrahana ny mpanompon'Andriamanitra rehetra eo anivon'ny fiombonana ny fiangonana kristianina eto fianaratsoa ny amin'ireo mpitandrina malala misy ray aman-dreny ao anatin'izany ny fiangonana maro samihafa moa no mivondrona ao anatin'ny fiombonana
tena amikitsiposy fitiavana no antondonana varavarana no amin'ny fianaratsoa anatin'ny fiaramiasa zay tena mahatsapa hoe tsy ao anatin'ny qualité de miracle ampiasan'Andriamanitra na ny hoe fomba hanehoan'Andriamanitra ny hetsika ao anatin'ny fahasoavany miasa no hamaritana ny fahalehibiazana ao fanjakain'Andriamanitra satria raha zany no fahalehibiazana tsy Jaona ny tokony voalohany fa mba tokony ho Eli mpaminany. Jaona tsy nisy maty anakirena tsangany, tsisy voninseriny sy traniny, tany anefitra izy ny antsoantso amboary ny lalan'i Jehovah ataovy mahitsy ny lalan-kaleny ny elo lalana namoaka Jesosy izy vita ny missiony amin'izay ny lan'Andriamanitra azy azo ny kopo fa izy ny lehibe indrindra amin'izay natera-be vavy. No marina ny fanompona dia ny fahafahan'ny olona anankiray miaina ao anaty fahatsapana fa vita izay ny ilan'Andriamanitra azy. Misy zavatra ilan'Andriamanitra tsika tsirairay avy ireo ary tsy azoko ambaniny ianao satria misy zavatra nomen'Andriamanitra anao fa tsy nomeny ahy. Fa manin'Andriamanitra ny naneho ny fiangonana ho toy ny tena ny anankiray hoe ny sasany nataony tanana, ny sasany nataony tongotra, ny sasany nataony maso, ny sasany nataony sofina. Tsy feno ny fepetra mahatenany Kristy ny tenany Kristy raha misy anankiray miala ao anatin'ireo rehetrarehetrareo. Fa ny fiombonana marina ao anatin'ny fisindreo ratsambatan'ireo ny maneho ny mahatena iray atsika ao aminy. Fantatsika izany. Ary tsisy hoe tonga eto aho sanatria mpianatra fa tonga eto ahijoro ampatsiary fotsiny. Fa zao ilana fony miaina ao anatin'izany. Satria matetika rehefa minofo ny olona dia voazo n'ilay hoe maizy azy ny izao ahy sy ny mampiavaka. Ho Jesosy zay tamiko nisy fotoana izy niteny ny tena fanireko ao anatin'ny fahombiazana raha ny fahombiazana avy amiko no resahana ho Jesosy dia tsy trano feno olona ny tanjona fa olona feno Andriamanitra. Zay mahatonga ny Efesiana 4:7 Paoly mba hamenona anareo amin'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra. Fahafenon'Andriamanitra rehetra. Etriny tena nomboka tamin'ny fotoana pasteur Iandry niaraka taminay tamin'ny fanombohana. Ary raha misy ny anisany hoe zanako koa eto fianaratsoa dia anisany mba mitsangana kely ianao pasteur azafady. Pasteur Iandry, batteur izy tamin'izany. Fa niaraka foana teny zay, natrany maro voaika naiza nahita izy ny fomba niasan'Andriamanitra, ny fahafenon'ny olona midodododo mitady an'Andriamanitra fa mitsotra anareo vaky balina reto ny mirakla. Mirakla vaky balina. Raha ny filan'ny olona nitoriana ny filazantsara efa nahazo mari-pakasitrahana efa elitsika fa mitsotra marina aminareo tsy afa-po tamin'ny asa fanompoko Andriamanitra. Nisy fotoana nanontaniana tao anatin'ny confinement mivavaka mandoalika dia izy aiza daholo ilay olona nitorianao ny filazantsara zao. Teo azany ny teny Jesosy io satria izy nizarinao izy handray izay ilainy fa tsy mba natsanganao izy ho amin'ny tanjona tena ilako azy. Teo izy Jesosy. Ianao izy rehefa mitory manomany ianao hanome izay ilain'ny olona fa tsy mba miomany ianao hanome izay ilaiko ny amin'ny olona. Rehefa anatin'ny fotoana lavalava ianao anatina fitokanana dia marina tokoa anie ty tenin'ny Taoly ty hoe ny tanety lava misy sainana fa dia tena ny saina dia ny saina tokoa pastera. Nandohalika tena nangataka tamin'Andriamanitra inona marina ny ilainao ny amiko. Teo ambavahoana ny fahafatesana, teo ambavahoana ny fahafatesana. Tena maniry, tsy maniry any ny andalovanao an'izany. Tsy haiko nahazo anahy fotro fanina dia mipetraka teo am-pandriana. Efa somary nararirary elaela tao anatin'izay retina zay. Jereko ino ny zanako kely mbola kely izy tamin'izany Daniela, mbola kely. Eo amin'ny salon io izy no mandeha. Dia io izy mandeha dia henoko ny fofonaiky efa manomboka mivoaka. Ai olona io rehefa ho faty ohatra ny ampoule brûlé reny le maso
tsy kelikely me manjavona de mitsy mahita de sofina koa me mitakobona be misy manakana zany de me manomboka tsy mandrefa me lavitra ny olona io rivotra io tsisy miditra ny vatanao zany ao anatinao ao fa mivoaka tsy kelikely mivoaka tsy kelikely mivoaka tsy kelikely de zao teo ampandriana mipetraka de ohatry ny antso mafy be hoe Jesosy avonjeo a ay tsy nivavako mikika fa ny aiko ny miantso de misy ohatran'ireny le tuyau transparent reny a manodidina na ohatran'ireny fanaovana pipeline angeza be reny eo amin'ny fandrinako de za le miantso be io zany manakoako be makany de tsisy plafond ntsony le rindrina de tonga any zany le feo de miverina mamaly le eo amin'ny natin'le tuyau Jesosy de zao no nataony ahoana vita le ahoana totona tao anaotiny ny zavatra miverina ao anaty tonga de ohatrany tsy naninona fa ohatra miverina olona normaly loatra zao fa tao anatin'izay ray segondra 2 minitra angamby tsy ataoko hoe segondra fa 2 minitra talohan'ny nafatesana ny alan'ny aina de tsaroako hoe nisy olona nananady tamiko mbola tsy navelako sady tsy mifamely zay reko hoe ohatra mbola mavesatra satria tsy tena vita tsara ohatrany tsy afa-po zany tamin'ny fanimpoko ohatra hoe miazakazaka mitotototo manerana Madagasikara zany fa niasa ho anaza hanamoro olona ho anaza nandevoziny dénomination a titre voninahitra atsy fa Andriamanitra tsy afa-po ny amiko vitako mihitsy tamin'izany ny ohatrany hoe mba hahafahana mampiroborobo an'izay sa fanimpona tiako ampiroboroboana manokana de mampiasa an'le fahasoavana de mitona an'le olona ho any amina dénomination anankiray reko zany hoe feno fitaka ny fanimpoko tsy tena pura ho an'Andriamanitra le izy raha ohatra zany ka depara sura fa tsy miakatra fa midina satria reko ato anatiko fa mbola tsy tanteraka tsara ny communionko tamin'i Jesosy zao ny vavaka tonga tamompoko raha averinao a Jesosy hanonitra a Jesosy hanonitra tena maverina ahoanao izy de miverina vo nitsangana teo amin'izay a ny fona amin'ny publika satria zao nataon'i Jesosy anisan'ny zavatra anankiray mety andiso ny zavatra torianao izy ny fampiasanao tenin'Andriamanitra fa ianao tsy manaiky esany tenin'Andriamanitra inona le hoe fampiasako tenin'Andriamanitra aiko ny verset biblika ohatr'izao ny fomba azahoana an'izao ohatr'izao ny fomba hafan'Andriamanitra miasa amin'ny zavatra ohatr'izao rehefa tery a ka mila vola de aiko mihitsy ny mamoaka ao anaty baiboly ny karazana pression morale ahafahan'ny olona zay miaino a andobetsaka zany hoe solution eny ivelany eny ivelany reko a zany hoe eto amin'ny alitara fotsiny a fampangalatra miatsa satria tsy vita fibebahana tena reko fa raha Zakaios tsy pastera fa nilalovan'i Jesosy ndre-pandeha nefa votsitra tamin'izay namatotra azy nitoko tamin'ny vola izy Andriamanitra Zakaios mihitsy mivola fa nabary Timeo jamba zatakinetra fa rehefa nandalovan'i Jesosy izy de ny olona tena niova fo jamba ny fahatsarany Jesosy jamba ny fahatsarany Jesosy fo nandalo Jesosy tonga de libre Zakaios ahoana ny ilazana fa libre izy zay nalainy tamin'ny tsirariny a nerina vefatreny ary zay ny atsasaky ny fananana nomena ny malahelo zany ny atao hoe olona tena niova fo raha Zakaios tsy pasteur ny ona tamin'i Jesosy ndre-pandeha niova fo za pasteur mbola tsy manana pahany kely akory tamin'izany ny fanolorantenan'i Zakaios satria raha adika tsy mpitaketrako fa mpitaky tombony sy marina nefa miezaky nitory fahamarinana de zao lazain'i Jesosy tamiko tamin'izany miteny tsy fahamarinana zaraina fa fahamarinana mpitaina amin'ny karazam-piainana atao hoe fahamarinana iza ny fahamarinana Jesosy Kristy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana
ny fahamarinana tsy zavatra tadiavina tsy hoe tonga eto tany tsy hitadiny marina non ny fahamarinana efa nomena ho tafina ny fahamarinana dia nomen'Andriamanitra ho tafina atao hoe Jesosy Kristy izao personne izao Jesosy no lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy olona makany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako matoa tonga nofo le teny tonga nofo le teny naseho hita maso teto an-tany naseho tamin'ny fahalemem-panahy tamin'ny fitiavana tamin'ny fahononam-po tamin'ny famindram-po tamin'ny famelan-keloka tsy naseho tamin'ny fahagagana loatra tsy maika an'io fahagagana Jesosy fanampy ny fisehoany Jesosy sy fiasan'ny fitiavana tao aminy ny fanehoam-pamantarana ary zany tena mitsotra aminareo fa zavatra mahagaga no iainanay miaraka ao anatina fanompona mbola mihoatra lavitra noho ny teo aloha aza tany Toloza iananao asa fanompona ohatr'izao tao anatin'ny fiombonana vita le fotoana misy allemand sady tsy mahay miteny gasy tsy mahay miteny frantsay tsy mahay miteny anglais za mitory-teny amin'ny teny gasy izy mandray noty amin'ny teny allemand vita le izy misy gasy mahay miteny allemand nandika an'le izy fa le toriko mihitsy ny voasoratra anatin'ny kahier naverin'Andriamanitra zay nitranga tamin'ny eglizy primitive fiangonana voalohany naveriny Jesosy teo nananako fahatsapana fa rehefa miatsotra ianao ka manaiky hotariana fa tsy mandeha amin'ny fisainana tsy karazana mpanompon'Andriamanitra maika hanome menu amany olan'ny olona tsy nantsona kaya amazy zavatra ilain'ny olona fa Andriamanitra ny mamaly ny filan'ny olona rehefa hita n'Andriamanitra ny fijoroko anome zay ilain'Andriamanitra ny amin'ny olona ny fitokanana dia tonga anao andrehan'Andriamanitra afaka ny bitsika ao anatinao anome zay zavatra asainy lazainao avy aminy ho an'ny olona fa tsy ny fanomanako meloha amin'ny fotoana hitoriko zay teny fantatro fa mety anaitra ny olona na amaly ny filany dia betsaka ny fivorian'ny olona na fivoriam-bavaka be dia be manali ny olona mieno fa tsy voatery hoe akasitran'Andriamanitra le fotoam-pivoriana satria fivoriana amaliana ny filan'ny olona fa tsy hanairana ny olona mandeha arak'izay ila n'Andriamanitra azy fosy Jesosy raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko angatao zay tianareo na inona na inona fa ataoko tonga aminareo zany tena mahavariana hoy zay hoe tsy mampioraka tsony le izy hoe tena manao zavatr'Andriamanitra fa na ianao koa raha surprise Jesosy io zany ve ny zavatra nataonao zavatra tsy takatry ny saiko ao maha-olombelona hitretinareo reto hoe olona lavitra le olona nitretiko hoe malemy nentina tamam-bavaka kay olona maty ny natsangan'Andriamanitra gaga mahita way Jesosy io tena velona velona le olona ny antso maty le izy pasteur efa velona teo zay rehefa aveo ay ve zany hoe mivavaka tsy mivavaka ho an'ny olona maty any teo hoe velominy fa mivavaka ho an'ny olona malemy hoe ho atsangana ioaran'Andriamanitra amin'ny fahazaranao rehefa disponible ho an'Andriamanitra ianao ka manaiky hotariany sesan'ny teniny ao anatinao ny mamaiky an'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana dia tonga tsika esan'ny teny fa tsy isika mahay mampiasa teny raha mampiasa teny sika dia le teny voaraitsika ny tiatsika ho tonga finoana ao anatin'ny olona dia tonga tsika hampaherin'ny olona n'izay teny reny ny sofintsika na révélation voaraitsika avy amin'ny teny hampahirizantsika azy mba tonga azy ho voatsangana nandray valim-bavaka avy amin'Andriamanitra tandrify an'izany fa rehefa manaiky esan'ny teny sika dia lasa Andriamanitra mihitsiny no mijoro amin'ny toerantsika manotrona manatanteraka izay asa tiany ho tanterahana amin'ny alalan'ny fijoroantsika tsara ao amin'ny fanjakana tandremo a fa zao vanim-potoana faran'izao dia vanim-potoana ao anatina saison anankiray ny fiangonana miditra ao anatina saison anankiray ny fiangonana mila vitatsika ny mampitodika ny fiangonana eo na mipapakatra manomana ny fiangonana hifankahita mipapakatra
ary zay fiomanana zay tena afo mirehitra ao anatin'ny fotsika satria tsisy tiany Jesosy ho tavela na ray azy zay azy eto amin'izao ne tsy hoe le any ivelany ampidirina loatra ny olany fa ny ao anatiny atsangana mihitsy miainga amiko eritrereto hoe firotaona nanompo an'Andriamanitra firotaona fa nisy fotoana Jesosy tsy afa-po ary mahagagafa maninona zany mesazy zany tsy nomen'Andriamanitra tany aloha tany fa efa nandalo zavatra be dia be vao nomeny tao anatin'ny fahareseko le afatra mba hahafahako ny joro ary rehefa tafajoro zay kosa aloha isorako an'Andriamanitra za raha vao mahafanta satria tena reko be mihitsy ny lanjan'ny fisian'ny fiainako ao amin'ny ara-panahy no nita maso tamin'ny fotoana ny alako aina teo zany ny tena nahatsapako hoe Jesosy io andeha ilaza amin'ny rahalahako rehetra fa zao fotoana faran'izay ratsy indrindra raha tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra ny olona raha mbola omen'Andriamanitra heritsika ndao tena iombona zay zany ao anatin'izao safitoriana zao dia mba fantatrareo efa tany mahazo angazo ohatra zany vita ohatra zao le izy le fotoana nanao fanatitra ny tao anatin'le séminaire dia vita le séminaire vita mifanatitra dia nasain'i Jesosy nytenenina hoe io fanatitra io atokany iarahana manisy amin'izareo dia hoeto aloha fa ataovy any amin'ny farany ianao dia hoentina daholo na ny olona vaovao tsy manana fiangonana tolotra ny fiangonana tena hoe miara-miasa ohatr'izay dia misy ny suivian'le izy efa ao daholo dia zay olona efa manana fiangonana ao amin'le fotoam-pivoriana ka manoratra anarana hoe izy ohatra Rema na izy ohatra Jeffy na izy ohatra zao dia reny zany tonga dia efa lefa any amin'ny pasteurany fa misy pasteur reny fa le olona vaovao mbola tsy manana fiangonana orientena makany amin'le fiangonana zay tokony andray azy araky ny fanampahan-kevitra iraisan'ny komite ao anatin'le fiombonana dia apetraka eto daholo ny olona vaovao apetraka eto daholo ny vola sy ny fanatitra rehetrarehetra ny zavatra rehetra zany ataon'i Jesosy mihitsy ny hoe tsisy nininina avy amin'ny HVKL na kely azy sady tsisy titre HVKL io tsisy nininina ny lelalelantsika etsy amin'ny terrain etsy ny fiombonana ary ny tena marina koa ny fiombonana mihitsy koa no mikarakara miaraka aminay ao anatin'le izy ndao aloha itiatanina mafy be ho an'ny fiombonana halleloia mampianatra Jesosy zavatra be dehibe ny ampianarin' Jesosy zavatra tsy nahazatra ny tonga dia nanampan'Andriamanitra hevitra hoe zao ianao dia mandeha fa raha mbola misy ao anatin'le izy na zavatra kely azy hoe hifamitaka mpitoerana sanantrika hoe vita hono ny fivoriana eto nareo fandana tonga dia lelalela hoeto fianaratsoa amin'ny radio raha hitan'izany nareo naray arao hoe hisy fiangonana azy VKL hitsangany eto noatra zany tena zao reto raha sanatry mivavaladiny lela ka nao za hamitaka oatra zany dia aloha zavatra hafa fa tsy fivavahana ny anaovana an'izany inoko fa inonareo ary azonareo antoka fa efa adala sitrany zay nijoro eto tena sanatry tsy hiverina amin'ny zavatra efa tsy nety tany alotsony fa losony dia samybody koa alleloia tena fifaliana hitanteraka tsy mampaninona nay zay zavatra rehetra raha azo atao dia hoe anonitra angambany hoe fanerana mahagaga zay ngamba no atao hoe antiratsika satria zay mihitsy le izy tsisy tombony na kely aza amin'ny hitamaso eto ambony tany fa le tenen'i Jesosy hoe faty antoko amin'i Kristy sy anao taimboraka ny zavatra rehetra noho ny amin'i Jesosy Kristy zay ny atongavanay eto fianaratsoa androany zany anazava amintsika fotsiny amikasika momba ny l'émission eto fianaratsoa dia rapitso tena miangavy fa rapitso izara mivotoatina message nomeny tompo anahy spécial ho an'ny mpanompoan'Andriamanitra eto fianaratsoa le izy rapitso misy ny fotoana maraina dia misy ny tapany ariva ihany koa raha azo atao aloha tsisy mody fa misy sakafo eto rapitso dia isoran'Andriamanitra moa zany fa alleloia avy amin'ny zanaky ny fiangonana ety any misy koa moa zany zanako eto mpiara-manompo eto fianaratsoa ny sambo fiara miaraka amin'ny pasteur Wisdom eo ihany koa ny asan'ny fanompon'ny Rema Celle de la Terre zay hoentin'ny pasteur Ray Amandreny mampionina
zay tena hoe zay mirahala mianaka mbola tsy mifakitana zany mbola tsy mahafantatra oatra niza paster mampionina zany fa miantso izy a dia mifakalala somatsara sy mifakahazo apo zay a ao anatin'ny tanjony iraisana ao anatin'ny filazana sorona ihany koa ny finoana sy fanasitranana ray aman-dreny paster ndrina ndao itiatanina mafy be ho an'ny tompo andreheta raha eto hiditra amin'ny fisaorana isaorana daholo ny dénomination rehetra eto fianaratsoa amin'ny akapobe ny fantiako lazaina dia zao hoe ao apotsiky fianaratsoa sa tsy zany za tena tianyity tanàna ty amen ary tsy avelako jesosy kristy raha tsy manao zavatra eto fianaratsoa na ho amin'ny fiangonana zany a na ho an'ny isam-batan'olona zany a na ho amin'ny mpitandrina tsaray avy zany a ho an'ny tenany jesosy kristy eto fianaratsoa hanao zavatra angeza be andriamanitra andao no ity tanana mafy ho an'ny tompo halleloia ny resaka nisy fotoana mikasika momba ny fampianarana satria ny fampianarana zany a misy ny zavatra nasain'i jesosy toriana ary misy ny zavatra nasain'i jesosy atao ny zavatra atao tsy navelan'i jesosy ampianarana fa manjary fampianaran'ny diso raha mampianatra zavatra nasaina natao ianao fa tsy mitory zay zavatra nasainy hotoriana sy ampianarana ny tokony hotoriana fanjakan'andriamanitra azo fijaliana famonjena ro ny tokony hotoriana zavatra tokony atao andana voainy demonia tsangano maty a sy tranomboka nahazo maimaimpona nareo izy izy dia manomeza maimaimpona amin'izao tsy zany ny zavatra mitranga ho fiangonana afatotra tsika miaraka amin'ny fandoavam-bola amin'ny fanafahana ary teo natsapako jesosy direct ny teny an'io fa miovy io rehefa motivation hafa ny ao anatinao eto zany tsy hoe sanatria mivavy hoe mamelaka ny fiangonana fa tiako teny hoe adala atao anatin'izany no sitran'ny tompo raha atao anatin'ny confinement no napahitany hitanao izy io voasoratra io maninona no miteny eo nahazo maimaimpona dia manomeza maimaimpona satria fantatra fa ny aorianany isy varitra izy io isy varitra izy io izy any aorianany dia mba azonareo ve tsy ny zavatra rehetra no avaritra satria jesosy ny teny nahazo maimaimpona dia manomeza maimaimpona tsy resaka fa tsy ny resaka momba ny fampianarana fa manino ny satana no afaka miditra ny anaty baiboly manova ny teny mpahamarina ho amin'ny anganongano mampivilalina ny fifatohana ampialy zany tsy ho ao amin'ny kristy fa amin'ny zavatra hain'ny kristy atao na ny zavatra ilainao avy amin'ny kristy ny zavatra kely elanelana kely fotsiny tonga dia diso ny fampianaranao ary diso ny mesagenao dia zao no lazain'i jesosy jereo izy izy ny eo amin'ny bokyny genesis a nandala ekôly biblika be deabe tena mitsotra aminareo ahako fanjavatra ny anarako tany amin'ny ekôly biblika ny tsin'andriamanitra tao anatin'le fotoana ny ainako tao amin'ny confinement daholy ty tsy izy ty izy ty zao ny tsiny daholo rehefa vonina iaino azy tao anatin'ny fofeno etaeta hoe ampianaro any marina dia nysokafan'andriamanitra ny foko alalany marina ary ny marina na afaka tsy andevo tao anatin'izay zavatra namatotra hatramin'izay sorako andriamanitra fa ao amin'ny libra tonga eto miaraka amin'i jesosy mahazo maneno ny trompetra mahazo mitena hoe maranata halleloia ny antony dia tsotra nampahitany ahy le marina ahita ho anatiko tao nisy motivation hafa dia zay na tonga jesosy ny teny hoe tsy ho vitanareo an'io izy izy ny anompo any mamona sady anompo an'andriamanitra io tsy ho vita io hoe ho ampitovizina lenta kristy sy mamona fa na ny anankiray tianao ny anankiray ho alanao dia ny anankiray tsy maintsy milatsaka ho mpanompo ny anankiray dia anao nefa mahafantatra ny feo ao anatinao hoe inona ny motivation manetsika anao ao anatina ministera sy fanompona fa raha tsy mitandrina ianao kristy ny toriana fa mamona no mibaiko dia adino daholo ireo teny mpahamarinana rehetrarehetra voalazan'i jesosy kipitsopitso ny nambara ny talohany fotoana ialany teto amboniny tany nananarany apôstôly raha apôstôly be niaraka tamin'ny 12 sy 70 reny ara nahazo hanatra ohatran'izany fa mpanompony izy atsika raha ny kristy tsika dia mahajoro tsara andeha arak'izay zavatra takian' jesosy kristy ho ataotsika hozy jesosy ny olana dia tsotra ia damasiva tao etena
toerana feno voninahitra ny nametra an'Andriamanitra n'izy mivady. Volavolaina avy any amin'ny vovoka Adama, Edena efa vita aloha. Noentin'Andriamanitra Adama vao volavola ho ao Edena. Hitanana sy asany sa. Vao nivadika Adama niala tamin'Andriamanitra, nroasin'Andriamanitra, tsy hipetraka ao Edena izy. Ny Adama mendrika toetra ao Edena dia Adama voazo natao anaty famolavolana hiaina ny safidin'Andriamanitra. Fa tsy Adama nandahan'Andriamanitra no apetraka ao Edena. Ny dikan'izay tsy Edena ny tanjona fa Adama. Rehefa tsy nijoro Adama, votsitra Edena. Fa maninona tsika ny te-hanery an'Andriamanitra ao anaty tsy fahataterahana hitantsika. Voavaly ny fanontanian'i Jesosy. Inona ny soa azon'ny olona? Tsy sokajy no fahasoavana akory. Ny fahazahoan'ny zavatra rehetra nefa very ny ainy. Ny haintsika voatahiry ny sarobidy amin'Andriamanitra noho ny fananantsika ny zavatra rehetra eo mpanompoana an'Andriamanitra. Dia ozy izy ny tompo. Adama atao anaty fahafenona fa tsy voazona. Tsy mahavoazona anao zany ny abetsahany zavatra anananao. Tsy arena tsy hoe miliardera ianao dia ho voatahiry ny lanitra tompoko. Impossible zany. Solomona mpanjaka koa nanan-karena be. Fa rehefa feno le arena nampivily lalana azy. Hanompo Andriamanikafa anaraka Andriamanikafa tamin'le vehivavy Egyptianina. Nanompo Andriamanikafa izy, zanaka vavy Seba sy ny sisa rehetra efa firy fiangonana ray vadiny daholo. Nanondrana niala tamin'ny sitrapon'Andriamanitra izy. Jesosy Kristy, le Adama faharoa. Samy tany te daholo, ny Adama voalohany tao anaty fahafenona, fa azo raitsy nasaina no haniny teo voan'ny sany no haniny. Tsy nahatandrina tao anaty fahafenona. Le anankiray tany amin'ny dezera, Jesosy. Fa foanana, vato, avadika ho tonga mofo, hanina, samy sakafo, fa ny laviny. Nahajoro izy. Dia jereo tsara ao anaty Baiboly, fa ny olona rehetra nandalo dezera, tafajoro tsara daholo. Fa ny olona rehetra tonga dia nanana ny rehetra ao anaty Baiboly manomboka amin'ny Genesika hatrany Apokalipsy miangavy anao dinio zany zavatra razaiko zany fa marina. Tsisy nahatafa nahavoatahiry ny fiainam-panahiny daholo. Noho izany tsy miankina amin'ny abetsahany zavatra anananao ny fiadanana sy ny fijoroanao. Tratra ho fampianarana amin'izay rehefa avy eo satria ohatry ny anganongo any mahafinaritra ilay fampianarana. Hazo fahalalana tsara sy ny ratsy, fa inona angany fahatsarana mbola tadiavin'ny Adama mihoatra no fanatren'Andriamanitra iainana eo isakariva. Kely sy tonga telo andiny fahavalo Andriamanitra no isakariva tonga ao fahatsarana zany fanatren'Andriamanitra zany. Nefa mbola ninana ny tsy tokony hohanina ihany izy mivady. Nefa rana ny tsy fahatsarana ny hitany tao fa ny dominina amin'izay ny faratsiana satria tsy izy tsara mihoatra no ny fanatren'Andriamanitra. Dia izay no mahatonga amin'ny fampianarana afaka miditra ny devoly satria io ilay fahalalana ny ekeny Adama hohanina. Dia afaka miditra tsehatra ny devoly mamily lalana anao mba hahatonga anao hanota ara-Baiboly. Zany hoe hamarinina amin'ny Baiboly ny zavatra tsy mety. Ary eo ny problème. Rehefa misy zavatra tianao hamarinina iainana dia maka testameta taloha kely ianao. Dia ino ny joroanao fa ilay zavatra lazain'i Jesosy ireny amin'ny testameta vaovao tsy jerenao. Dia raha vao tsy mitandrinao ka tsy mahafantatra Baiboly, tena tsy mihaino ny fanamasina fa tsy hoe tsy mahafantatra Baiboly, tsy mihaino ny fanamasina dia voavily lalana ao amin'ny anganongano ianao, tsy tanteraka ny fijoroanao. Ary izay no misy ny nahavoa anahitany amin'ny lasa. Satria na ny alitara aza, lasa alitaram-panozonana. Rabedo Jona sy Jakoba. Tsy nanaiky idiran'i Jesosy ny Samaria. Dia ozy izy mba mangataka izay ozy izy asivoatsaka afo milatsaka kely avy any an-danitra reo ry ato kely Jesosy. Zay nataon'izy roa lahy. Asio kely, asio fanandramana. Ohatrany nataony Elia. Dia hoy Jesosy fa fanahinina ny ao anatinareo nefa fanoarana Elia mpaminany. Zay natonga Jesosy teo tendrombohitra ny teny hoe tsy Mosesy no enoina ozy Andriamanitra, tsy Elia fa Jesosy no enoina. Izy ny zanako malalako izay sitrako. Raha vo ianao akatako fanompona efa lasa
mitondra fahafatesana teo ambany fampiasan'Andriamanitra olona ankoatran' Jesosy, olona ankoatran' Jesosy. Dia izay no henonao ataonao fototry ny fampianaranao am-piangonana. Dia eno ity famarinana ity, diso ianao satria asa fanompoana mitondra fahafatesana ny orenan'ny fanompoanao. Azavaiko ilay izy. Nahazo kina Moïse, nahazo kina Elia, satria reo olondreo tsy nafeno ny fipetra-pahamasinana amina karazana toetra sy toe-po. Zay no nilana ny Elia sy Moïse teo an-tendrombohitry ny fiovan'endrika mba andrenesana amin'ny feon'Andriamanitra nidina tahaka ny andro rahona teo amin'ny tendrombohitra, ilaza fa tsy Mosesy no henoina, tsy Elia no henoina, fa Jesosy no henoina, satria nilatsaka tao amin'ny Jesosy rery ny fankasitrahan'Andriamanitra. Izy nafeno ny fipetra-pahamasinana. Noho izany afa-po Andriamanitra ny amin'ny fisiany zanany. Afa-po izy. Zay no natonga ny anarany ny fanahin' Jesosy Kristy natao hoe fanahy masina. Le mpamary toetra hoe masina lasa anarana. Satria rehefa tonga teo amin'ny nofo ny fanahy masina tao amin'i Jesosy Kristy, dia samba ny fanahy nahazaka an'le nofo, nahazaka nofo. Anao tsy misy elanelana ary tsy misy fepetra, fa tena tanteraka sy feno. Le antom-pisin'ilay fanahy tao anatin'ny vatan'ny olombelona anankiray natao hoe Jesosy. Satria tsy nitorotorona tamin'ny ota izy, tsy nahalala ota izy, fa izy le lalana, izy le fahamarinana, ary izy le fiainana. Voatonga Jesosy tsy natao tsony hoe fanahin'ny Elia na fanahin'ny Moïse. Dia tamin'ireny mantsy tsy mety, fa tsy maintsy miampita le fanahy. Zay eo amin'ny Elia dia makao amin'ny 70 lahy, dia avy ao amin'ny Mosesy makao amin'ny 70 lahy zay metrahany tanana. Elia koa double portion any amin'ny Élysée. Fa voatonga Jesosy dia ozy izy Andriamanitra amin'ny alalan'ny fisiny ao anatin'ny olona, dia tsy ilaina tsony double portion avy any amin'ny olona, fa Andriamanitra miandrandra fahafenoana en plénitude d'esprit. Fahafenoana fanahy no ilaina. Ndaso mila mihaino tsara ianao vetivety. Ohatr'izao nanehoan'ny tompo an'ilay izy. Raha tamin'ny andron'ny Elia afaka mangataka Elia sao ny anjarandroa amin'ny fananao mena ny fananao. Fa rehefa Kristinao kasitrahana, tsy fanahin'ny Elia intsony ny ao anatinao. Noho izany tsy mila fanahy avy any amin'ny olona ianao hiampita ao anatinao, fa feno ny fanahin'i Kristy. Raha ohatra ka olona mety maty sy manao fahadisoana ny andraisanao anjara, fanahy avy aminy, nefa mandray avy amin'ny Kristy zay olony zay. Mihainao tsara ve nareo? Dia tadio mety misy ampahana avy amin'ilay olona sy tsy fahatanterahana, satria midika ny hoe fanahy égale fiainana, fanahy sy fiainana. Lasa iainanao koa ny tsy fijoroany leo alohanao. Misy zavatra tiako hiditra ao anatinao amin'ny fahamarinana tena Andriamanitra. Pastera, zao ny fahamarinana. Andriamanitra matoa nanolotra ny zanany tamin'ny fahatanterahana. Avy amin'ny Jesosy ny famelan-keloko, avy amin'ny Jesosy rery ny fahafenoana, avy amin'ny Jesosy ilay fahafenoana avy amin'ny ray ilaitsika, satria tsy hisy lalana hafa. Zany mahatonga antsika tsy tokony hitoro ositra, satria tsisy ao anaty baiboly mpianatra atao amin'ny eglizy primitive na mpianatra momba ny ositra. Tsisy mpianatra Jesosy na mpianatra momba double portion. Fa Paul no laza mikasika momba ny fahafenoana fanahy en plénitude. Ny tanjon'Andriamanitra ho antsika tsy hoe hanana ositra miavaka noho ny hafintsika, fa ny fahatsapana ao anatsika, fa manana ny fahafenoana miasa atao anatsika. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Rehefa mampiasa anao ny fanahy masina, avelao ny fanahy masina amozy tiany foazina ao anatinao, ametraka ny fahasoavany sy ny fitahiny ao anatinao. Zany tsy midika hoe tsy tokony hanaja zay olona napetraka Andriamanitra eo anoloanao ianao, fa tsoina koa zany ajao zay tokony ho ajaina. Mifanompo. Fa ny olana amin'izao lasa mandeha loatra le fampianarana, dia tsy misy tsony zany le norme,
hitanareo ohatrany le hoe ahafanao mijery akaiky zao mantsy fotoana iverenan'i jesosy ny zavatra tiako mafisina dia ty famarinany ty a enonareo tsara ty famarinany ty ny zavatra tena mahasarotiny an' jesosy dia zao ny fampianarana tandremo fa sao dia afetsena avy amin'ilay nampinana anao ny hazo fahalalana ny fahalalana ny tsarasana donc afaka miditra ao anaty fahalalana izy rehefa ninany indray mandeha anao zay ny natonga an'Andriamanitra tsy tany amin'ny fahalalana natongavany fa tao amin'ny hazonaina satria ny hazonaina tsy voakitika ny hazonaina tsy voakitika dia zay mahatonga Jesosy rehefa miverina ho ao anatsika izy dia tsy hoe nitondra fahalalana izy tsy nitondra fahalalana izy fa nitondra fiainana izy zaho avy mba nanareo fiainana ary fiainana be deaibe satria izy lay hazonaina tao amin'ilay hazonaina tsy voakasika netiny nanao approche nidina teo amin'ny olona naka ny endriky ny nofo fa tsy tamin'ilay fahalalana efa voakasika noho zany aza fatra-piainy fahalalana loatra avy amin'izay fampianarana be deaibe na importation sy mandehabe any ivelany aza raha misy lehilahy ny aina tao anatin' zany amin'ny anaran'i Jesosy zaho anisany tena anisany atompoko fa rehefa niona tamin'i Jesosy teo mba vahoana ny fahafatesana naveriny Jesosy mihitsy ny ohatry ny olona mbola ny aina ao anatina ABC de l'évangile zany teto ny angla nidirako hitanao fiainana no nidirako ary rehefa fiainana no nidirako dia amin'ny alalan'ny fahafeno ny fanahiko ao anatinao tonga hoe fanahy masina ny fanahiko rehefa nafeno ny fipetra-pahamasinana ny olona anankiray atao hoe Jesosy Kristy tsy hitovizany amin'ny Elia sy Moïse nahazo fanitsina Elia nahazo fanitsina fa Kristy naneo fahafenony fahatanterahana zay na tonga amin'ny Paoly rehefa tonga tsy niteny izy hoe manafa Mosesy na manafa ny Elia fa manafa ny Kristy ny fanafantsika ny Kristy dia maneo reo fahatsarana rehetra hita teo amin'i Jesosy tarafina amin'ny alalan'ny fisitsika mampianany atsika tsika tsy nantsona nahaka an' Jesosy amin'ny fanihom-pamantarana fa ny fanihom-pamantarana manaraka ho azy an'izay mino an' Jesosy noho izany tsy zavatra ampianarina le izy fa zavatra iainana fiainana le izy fiainana miampita jereo Jesosy sy ny ministerany zanaka manko tsy mahazo manao na inona afa-tsy izay hitany ataon'ny rainy raha ny teny Paoly manafa ataky ny anafako an'i Jesosy raha vao tsy manahaka an'i Jesosy dia aza manahaka any dikan'izany aza atao finosana zany satria le fahamarinana tsy tadiavina tsika lasa mitady fahamarinana zao ndray fahamarinana miseho hoe andraso aloha mety anekdoty kely ty za tsy miteny hoe ny midaraboka dia tsy avy amin'Andriamanitra na ny mijoro no avy amin'Andriamanitra tsy zay ny tiako tenenina fa mamela hiteny kely an'ity teny anankiray ty jereo anaty baiboly izy midaraboka daholo ve tao amin'ny hevitra ambonindrihana ny mpianatra tamin'andraisan'ny fanamasina tsisy nidaraboka taona ray ara joro tsara daholo ry zareo fa feno afo fotsiny izy feno afo ny lelany vao miteny telo tonga dia fantatry ny olona hafa firenena zay zavatra lazainy zany hoe any amin'ny objectif ampamonjena ny fiatraikan'le fahafenoana fa raha nisy olona nidaraboka dia zay nanantona an' Jesosy atao ry Maliko sy ny tariny izy tadiavinareo Jesosy avy any Nazareta zaho nisy tonga dia nidaraboka daholo zany hoe olona isambotra no nidaraboka fa tsy olona poro kanefa eny hoe za tsy manakana hoe feno le olona dia mitobaka le izy dia mety tena Saint Esprit nampitaraboka azy fenao mahalala mody midaraboka ianao sa tena nidaraboka ndao tsika tsy mahazo vazy mifanamasina mifanamasina tsy azontsika ferana satria raha lamba no kasiany le vehivavy nitsidra natritrony 12 taona aloka nyseho mifanamasina tamin'ny alalan'ny Petera zavatra mbola tsy nisy tany aloha zany fa naseho tamin'ny alalan'ny mpanompony hoe rehefa feno Petera dia le aloko Petera iny dikan'izay tsy hoe ampiasaiko koa le izy ho demos hoe jereo koa ny alokako fa za Petera 2 non
no mety misy zavatra hafa mihitsy indray tian'Andriamanitra isehoana fa tsy voatery ohatran'izay nisehoany tamin'ny Petera no isehoany amin'ny alalanao fa zao fotsiny ataovy azo antoka fa rehefa feno ny fanamaso ny vavanao io sady tsy tranondainga tsony tsy mpiteny ratsy any aloha le fahafenona any ny fahafenona tsy nialoava amin'ny fiovam-po fitaka satria Andriamanitra mitady ampijoro olona azo ny aseho fiairan'Andriamanitra maneho anao rehefa mety ny toetranao any amin'ny toe-panala izy fa tsy mety raha ampiasaina be anao kanefa ratsy toetra satria tsy migaigné tsy mahazo tombony amin'ny alalan'ny fisianao ny fanjakan'Andriamanitra zany mahatonga antsika mianatra isan'andro eo tongotry ny tompo mba hahafahan'Andriamanitra mamerina fifoazam-panahy marina afo marina ny no ilaina afo marina no ilaina fa tsy avotsy izy tsy zay zavatra rehetra malaza maneran-tany dia zay ny atao hoe fifoazana tsy 4 millions ny olona mihaino anao dia mpitondra fifoazana ianao fa miangy avy amin'ny fiovan'ny endriky ny olona anankiray tena nanaiky ho tariny fanasy hovainy teny hijoro tahaka an' Jesosy manana ny fony Jesosy tsy mijery ny voninahitra ho azy fa mpanome voninahitra n'Andriamanitra maty eo amin'ny tena fa velona ho amin'ny fanahy zany no ilain'Andriamanitra halleluja maty amin'ny tena lasa tombonao fanjakan'Andriamanitra ianao rehefa manaiky anombony nofinao mba ny filanao manaiky ho tariny fanahy amin'izay manomboka amintsika mihitsy aloha fifoazam-panahy nisy fotoana miteny afaka hanomboka amin'izao ve za Jesosy afaka hanomboka amin'izao ve za roviny tapa-kevitra bon reto dolo ny toetrako taloha aike moa le olona Kristy dia olom-baovao tsy hoe olom-baovao anarana fotsiny eo am-bava fa olom-baovao fa manana an' Jesosy vita batisa efa manana an' Jesosy tena zay fa olom-baovao amin'izay marina fa ny olom-baovao azadino efa lasa ny zavatra taloha misy zavatra taloha tsy maintsy mandeha foana ny talohako rehetrarehetra zany efa lasa hay ty za ty mieritreritra hoe olom-baovao fa mbola misy zavatra tsy vaovao mbola misy totananaraka kely ihany tanelatra mbola misy bety nisy sorona tsikelikely ienonao mihitsy arakaraka ny androsoana marary le izy zay vao tonga amin'izao dia rehefa tonga amin'izao eniko be zany hoe manam-piadanana tsy soratra tsy miHVKL tsy voasaka ny dénomination ntsony satria tsy société akoka sary-piaro dia moa zany rehefa avy eo Jesosy sa ve misy fahavoazana sa tena mivoana zany satria tena tsotrany mihitsy ny zavatra ny anarako hatramin'izay dia zao no nataony Jesosy jereo ozy izy ao anatin'ny soratra masina fa zay ataon'ny ray ozy izy dia ataon'ny zanany za ozy izy na rehefa andeha nao fandraisana tsy mba nanana trano ao na dia naovako fandraisana azy fa misy zay hitarehan'Andriamanitra dia any amin'ny trano rianina indray ao manao fandraisana zanak'olona tsy nanana azy tena nantriana ny lohany azy dia tena izy nandeha nefa magaka fa zay trano ilainy misy foana andeha indray tsy mba nanana fiara ho anazy boriky ny indramina raha misy boriky tsy hiditra ny Jerosalema dia tena eny zay miteny aminareo misy raha ilan'ny tompony azy boriky ny indramina fa vita aloha zay ny ilaina nefa rehefa nona ny olona mahavoky olona tsomby 10,000 ny zavatra omeny mbola misy ambony 12 sobika nga zany ihany maty indray izy rehefa avy eo nahafasana ara ny indramina normal be Andriamanitra rehefa mijery anazy tsisy ireketany amin'ny tany mihitsy ty zanako ty nahafasana fo azo tao io fa tsy tiako zanako mindrakindran-javatra na zay fotsiny azy namoazany ray ny zana satria tsisy nininona ho azy eto tsy
tsy izy azahoana tombony fa ohatrany maty antoka zany zany any le tena fitiavany zany ary mbola hoe zavatra no afoy fa ny tena fitiavana aina no afoy zay mafoy ny ainy amonjy ny sakaizany teo avoana hita hoe tena faly zany fa zay aloha zany aloha mbola tsy tanteraka zany ana mato mbola ohatr' zay aloha zay zany mbola tsy tanteraka mety hoe foky ny titre ny fanompona foky daholo ny zavatra rehetra na zay nany satria ho amin'ny fianam-panahy marina le izy fa tsisy tombony amin'izay a tsisy nininina ho azy zavatra rehetra nataoko fa nataoko amin'ny fanjakan'andriamanitra marina sy tsisy fiatsaram-belatsia dia miaraka amin'izay koa le toetra satria tsisy olona anankiray ao anatin'ireo fikambanan'ireo akalainao satria tsisy mampisaringotra amina intérêt personnel mahatoa mangarika ny rahalahy velona ao amin'ny nofo zany aloha tsika tsy fampiatsara velatsia raha maneno ny trompeta barangotsika rahalahy trompeta manenina ny rasantsika eny efa tsy fampifiangonana mandroso e nametram-panontaniana izy fotoana jesosy a fa ahoana ny vesatra misy eo anivon'ny fiangonany fa manino ny Madagasikara ny mbola ohatr'izao foana zahay matetikitsika miteny zay mpitondreo hoe zay mpananina eo hoe zay filazanao azy fa ninahy soratra masina ihany raha ny oloko zay natsona amin'ny anarako izy ireo ataovy hoe za no avy anetry tena hitady ny tavako hiala amin'ny ratsy fanao le itsy le ratsy goavana be hoe mety azo anao raha sanatria moka mbola tena hoe nananao zany hoe paster anao mijangajanga mankalatra paster anao nefa manao fanao ny jentilisa fa mieritreritra no any an-danitra dia ampidiriny devoly amin'izay le fampianareo rehefa nandrain'i Jesosy dia efa tonga dia tafidy taridy d'office tsy tafiditra anao raha tsy mandray an'i Jesosy marina fa tsy mifandraisana an'i Jesosy fotsiny ny fepetra atafiditra anao mandrakizay matoa mbola izy le hitsenanao ny teny hoe raha tsy manao sitrapoky ianao baraingo na mpaminany azy tsy apôstôly tsy titra le izy fa fiainana le izy mafimafy be le zavatra zaraiko androana fa tezara amintsika tsirairay avy avy any entry-tena hivavaka hitady ny tavako hiala amin'ny ratsy fanaony dia hoy izy Jesosy hiaino azy any an-danitra amin'izay raha tena miova ianao miova zavatra hafa ny ainantsika eto ambonin'ny tany tsy le paradisa nandroahana antsika ntsony fa paradisa averina amintsika avelako ny elinozy izy vokatra famela-kely sy traniko ny taniny tonga saina rehefa miova ny olon'Andriamanitra noho zany tsika zany tena mila fiovana authentique tapitra ny fotoana ny anganongano tapitra ny fotoana zay nandehanantsika hatramin'izay tamin'izay fanao mahazatra antsika miangavy a pasteur azonareo amin'ny antsipiriny angamb'izay ny vision zay nyzaraiko foy le izy foifoy le izy farapiso hiditra lalitsika amina zavatra vaovao mihitsiny par rapport an'izay nitarian'ny tompo ho an'ny fianaratsoa manokana inoko fa tsika rehetrarehetrareto dia hiaina sy hijoho tsara amin'ilay antom-pisiany ilan'Andriamanitra antsika ny aneo an'i Kristy possible ianao mety hoe rehefa feno azy azo misy fotoana feno fanamasina be tsy hoe tsy feno azy ao akory fa rehefa ao anatin'le fotoam-pivoriana tena reko mihitsy hoe misy mampiavaka n'le fotoana hoe za rery any an-trano sy le hoe le fotoana rahampirahalahy so tsika miaramonina zao misy raha tena miaramonina tsika tsy misy fiatsaram-belatsia tsisy kobaya kely kekely na avinavina kely na orgueil kely na zavatra ohatrohatra zany fa tena hoe tonga dia tsotra ohatry ny zaza daholo tsika miaraka amin'i Jesosy sa tsy zany raha vao zay ny eo anatin'ny fotsika dia salamy 133 le izy tsara raha mpirahalahy mpiaramonina ozy izy miaramonina fa Andriamanitra ny didiny fitahiny ho eo
zany hoe zay tsy vitantsika tsirairay avy tany amin'izay nisy antsika tany be desin'andriamanitra rehefa madio fotsika ka miray sy mifankaty tsara ianao le fitahina riananiny io a tonga ava fa ao anaty fivorianao ianina ndana fa miavana ny zanako raha voatsika reto no miavana miray fo miray saina mifankaty tsisy fiatsaraam-belatsy halleloia tena sambatra ny atsika dia raha voazay ny zavatra mitranga manomboka afa-po dada faly Jesosy izy tsy na mpamaly vavaka fa izy ny vavaka nisy fotoana dia any aminao le valim-bavaka voninary venao ny hamotsitra inona le hamotsitra pasteur hamotsitra ny ao anatin'ny fonao hifankaty amin'ndrahitra raha misy rahalahy hitanao hoe mbola tsy mety reny kosa aloha dia tena tsy izy mihitsy ny filazantsara an'ireny eny efa mba izy ianao taloha dia aza miteny an'le izy hoe tsy izy fandana mandoalika mba ho tonga namanao izy tsy voatery anie zay ray photo aminao na zay ray ina mosy W aminao dia zay no midika hoe mitovy ny ao anatinareo fa ianao ny tsy maintsy milatsaka manarina n'izay tsy mety rehetra amin'ny fanekenao hietrina ho hitsahana azy tsy mampaninona fa mbola Jesosy mbola afa-baraka lavitra tamin'ny rahany taminao talohany nandrovany ianao noho izany aza menatra na misy olona torahan'ny olona vato aza sy tenenan'ny olona ratsy sakaizanao sy rahalahinao reny fa tsy olo-kafa akory atsangano izy ny antony raha mbola ao am-ponao ny toe-pote hifaninana ambition mialatsiny efa tsy olo ny vision ianao tsy misy zavatra mazava ao anatinao avy amin'Andriamanitra fa raha visionnaire ianao manana tsara hoe tia ny zavatra nylazain'i Jesosy tia ny fahamarinana takiny amiko dia zao tsy vohozongozo ny zavatra reny sofinao ianao na mahafinaritra be aza le izy satria betsaka ny temetraka soni maha olona raha vo ny filazaony tsara manondro olona akoatran'i Jesosy dia efa disany filazaony tsara zany vita ny tory teny tokony hifankahita amin'i Jesosy daholo ny olona marin'izany Jesosy satria na io mitory io azakay zany olona tsy mendrika no novainao amen dia raha nanova azy ianao dia mijoro ohatr'izany izy afaka nova koa ianao dia hijoro ohatranao amen androany mbola mety mafimafy ny ataky raha mbola misy fahazaranao zany kosa ve dia ahoana zany dia ahoana misy ahoana foana efa nanao ahoana ohatranao zay vao nanapa-kevitra ohatr' izao fa tapa-kevitra zay hoe le ahoana rehetrarehetra mody fahadalàna eo anatreny fahamarinana anankiray raha vao valinao ty fanontaniana anankiray ty raha hiala eto marintsika ho aiza ianao rehefa tena mipetraka ny lanjany mandrakizay aza matahotra fa afaka hiasa Andriamanitra anomeanao mihoatra zay zao tonga ty hisaorana n'Andriamanitra tena amin'ny anaran'i Jesosy no ijoroko vavolombelona eto taitra be efa hoe isy asa fanompona hikarakara ahoana ny fahatongavanareo dada dia tsisy resaka le fahatongavana aloha zany tamin'izay ohatrany efa misy hikarakara dia zay io manafa ty eno tena nyteny ay zany le olona efa nisokosoko tany amin'ny vadiko za tsy mahafantatra efa nirezerveko mihitsy ny suite présidentielle mpetra ho anareo paster dia raha mijery ianao lafo be o mandritry ny 5 andro zany zay terena ho ao mety ho gaginareo fa za na mipetraka amina toerana tsara be na rehefa mandeha manao tafika masina any amina lalitra tainomby nipetrana fenao fotsy eo amin'le trano fa zay no napetrano amin'izany zao paster Rodolphe miaraka amin'ny sakosy kely dia matory miforotra tsisy body fotsiny indray satria lavitra loatra mbola vitako satria mpamonjiko lelahory sady zatra fahoriana Paoly koa zay apôstôly nanome lesona dia nahitako anaty baiboly hoe haiko ny mety haiko no misandratra haiko atao ny zavatra rehetra tsy taky tsy taky nininona avy amin'i Jesosy manam-pialako eto tsy taky nininona amin'i Jesosy nataony dia mihoatra lavitra noho izay ilaiko azy
sorako foana izy amin'ny zavatra etra satria nefa vita ny teo aloha dia ambony lavitra no zay toe-po tadidongiko aminy mba ho tanterahako satria mbola tsy tany masiko zao fotsiny lazany aho hoe apreto omponao foana ny afon'ny fitiavako dia tovy tsapako isan'andro ny alali ny fametrahanao ny fisiko ho ambony lavitra sy mihoatra noho ny zavatra rehetra raha lahy malala isany fanontaniana telo fotsiny no apetrako dia hivavaka inona ny zavatra matimatesan'ny olona eto ambonin'ny tany ny atonga azy ho tsara sakafo tsara fitafy anana trano taranaka tsara aranofo zay zay zavatra taonao dia mipoaka hitamaso mipoaka ny dikany hoe mipoaka mandroso be zany foziz'Andriamanitra ny fanantenana dia tsy napetraka Andriamanitra ho amin'ny habetsahany zavatra ananana boky mpitoroteny dia laza mazava ny tenin'Andriamanitra sosy mpitoroteny toko 7:4 amin'ny anaran'i Jesosy fa zay rehetra isan'ny velona dia mbola antenaina fa ny ambo velona ny tsara noho ny leoana maty ozy izy ny fanantenana tsy napetrako amin'ny habetsahany zavatra ananana fa amin'ny fiainana tsy mampaninona na velona ohatry ny amboa azy ohatry ny alika ny fiainanao androany miady be ohatra tsy tafa avoaka zany mihitsy fa mbola velona ianao fa misy any miseho leoana be ananantaolo ny zavatra rehetra fa efa mialaina izy ny fanantenana tsy eo ambadiky ny habetsahany zavatra ananana fa ho ambadiky ny fiainana mbola velona ianao misy olona any mavita mividy ombo ray ritra velariny eo ambony latabatra tiany hoe izy rery nihinana azy fa nilozan'ny apety vao mahita n'le hen'omby izy te andoha fenao ry avelona ry mitsikirika an'le izy ianao te ny apety ambony lavitra noho ny sakafo misoran'Andriamanitra raha mbola tsy misy le hoanina fa tsy very ny apety toitetarana oan'Andriamanitra toitetarana hoan'Andriamanitra amen zany mahatonga antsika tsy ampianarina hiankina amin'ny zavatra ananana zany mahatonga ny filazantsara zay hoentintsika tsy filazantsara ampitodika anao amin'ny tany fa ampiandrandranao ny lanitra dia noho ile izy ny olona fotsiny matahotra torion'io io fahamarinana io hoe sahako milaza fa be dehibe ny zanak'Andriamanitra nitoriako an'izao teny izao novain'Andriamanitra ny zavatra rehetra vao mahay manan-karena vao mahitahin'Andriamanitra fa kely izy zavatra tsy toriana fa zavatra manaraka zay na tonga an Jesosy ka tsao ny fanjakako sy ny fahamarinana fa manaraka ny ambony rehetra aza mitory sy mampanantena zavatra manaraka aza mpitodiana mierika ny olona fa tsy afaka izakazaka lavitra avela ho izy ijery any aloha ibanjina ny famonjena ijery an Jesosy Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao za mahatonga anay mitory an Jesosy manambara ny famonjena satria fantatro fa zany no antony fiainantsika sy ny fisitsika eto ambony ty tany ty pasteur Malalo andao anambarany amin' Jesosy efa fanamasina ny ao anatinao aza miandrandra double portion fa maneky fa manana ny plénitude ianao fahafenona ao anatinao izao ny iaina amin'izay fahafenona zay satria raha vo diso fampianarana diso finoana diso lanitra koa ao mino fa voaraintsika izay teny zay miangavy ianareo ara-pitso mba ho tongotsika hiary sakafo etsika tsy hoe hianatra tsy hampianatra anareo fa mba hizara fotsiny andro tena teny tsy afaka hiteny ianao hoe tsy ara-baiboly za zavatra teny pasteur Rodolphe zany tena fahamarinana loatra le izy dia omen'Andriamanitra anao fahendrena vao manomboka misy mampianatra ka mijoro mamilivily anao any amin'ny testamenta taloha ny ohatry ny siklonina misokatra masom-pananao aza mba mitory raha makao zao ma pasteur fa raha mavandy tonga dia ninao hoe tsy avy amin'Andriamanitra le izy fa ny avy amin'Andriamanitra tonga dia miariary mitondra fiadarana mitondra fitsarana mampahazo vaina ny fanahinao tonga dia mahery ianao ao anaty satria renao hoe Andriamanitra zany miteny zany alleluia mamy
atsakany an-taninareo raha tianareo le zavatra zaraiky ty andao arety tanana mafy an Jesosy. Amen. Nao tsika hitsangana isotra an'Andriamanitra amin'ny fotsika manontolo ankasitrao izy amin'ny fonao manontolo. Halleluja. Sotranao zay an'Andriamanitra rainy tsara indrindra. Sotra Jesosy. Ianao no miaraka aminay ianao momba anay ianao manome teny fiainana ho anay. Ijoro zay amin'izany teny fahamarinana zany. Ho fiangonana tsisy petina na fiketronana hiatrika amin'ny fitaovam-pakarana. Zay Jesosy tena manam-pahatsapana hoe tsy fahaizana mitoro le izy fa fiainana zaraina le izy. Makasitraka ndreto mpanomponao reto, mpanompo malala rahalahy tiana ao am-po lalana iray, fiainana iray, mpanompo iray ao amin'ny fanjakanao satria samy zanaka Andriamanitra. Misaotra fa reko amin'ity takarivo ty ny afo ny firaisana fiombonana, ny afo izay ampijoro anao amin'ny sitraponao, ampahalalana ny marina, ampijoro anay amin'ny fahamasinana, andehananay amin'ny ovotra sy tahotra eo am-panomponanao satria ho avy ianao. So satria ho avy ianao dia manomana izay fa fiainanay mihitsy izany ary tokony ho izany izay miatrika ny fiainanay isan'andro. Ako voatany tsirairay avy amin'ity takarivo ty anona fahatsapana ao anatin'ny fony amantatra reo teny mpahamarinana rehetra voalaza ny amin'ny famantarana mialohan'ny fiverenanao, mba tonga anay tsy hatambolom-bolo ny fampianarana maro be na ho voavily lalana ao anatin'ny anganongano fa hijoro amin'ny tena fahamarinana, fahamarinana, fahamarinana mandrakizay. Meo anay ny fanahy mamantatra halalana izay mampiasa anay ato anaty, hijoronay tanteraka amin'ilay tena fampiasanao sy fitarianao. Misaotra nanovanay, misaotra fa tsy mora ny manaiky izay zavatra, tsy tiana vekena satria vesatra ho an'ny nofo sy ny fanahiana, te hiazona amin'izay zavatra tsy araka ny sitraponao an-trano mba ho tombony amin'ny tsy fahamarinana ho anay. Namotsitra izay satria tsy tia zao tontolo zao ty, tsy eto izay nipetraka mandrakizay, te hiaina n'izany fiadananao zany izay, tsy fiadanana miankina amin'ny abetsahany zavatra ananana fa mifiasa ny fanahinao mameno anay isan'andro. Jesosy zany no ilainay ary zany no iraisanay fo androany. Ho ka ny teny fiainana avy aminao ho tonga teny velona ao anatinay. Mivavaka Jesosy, mivavaka Jesosy. Raha neny ny ho alina ny trompetra atao fitateraka ny firaisanay aminao satria efa anao zay aloha voalohany indrindra ary ao amin'ny sitraponao zay feno fepetra Jesosy. Maka sitraka tompo. Amen dia amen. Nao itetanina maveo an'Andriamanitra farany any tsy adiniko ao anatin'ny fisaonana ihany koa anisan'ny mpanomana sy nantanteraka ao anatin'ny fiombonana moa ao anatin'ny baron fiombonana ihany koa izy mivady pasteur Mamy sy pasteur Voangy zay tena nikarakara ny totona fotsiny andro namasaka ihany koa niaraka tamin'ny ekipa rehetra tao amin'ny fiombonana ny amin'ny fahatanterahany zao fotoana zao. Tena tsy nitsahatra ihany koa zareo miantso isan'andro, tena manome an'izany atao hoe tatitra zany hoe zao ny zavatra misy, zao ny zavatra mitranga, dia zay hoe alao atao amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsara daholo satria za ho any tena ao anatin'ny foko ny pasteur rehetra ho fianaratsoa. Tena mitsotra aminareo Jesosy mahita ny ato am-poko, tena tiako nareo, tena ho am-poko miaraka nompo aminareo. Ianareo rehetrareo ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto fianaratsoa andaontsika tena iombona aneo amin'ny fotsika manontolo firaisana marina, tsisy fihetsarambelatsy, tena adino ihany zany vesa. Za matoa naraisiko ohatran'izao le HVKL tena lefako ary satria nahoana ay any amin'ny raha ho any lanitra tsisy HVKL akory fa eny amin'ny raha ho any lanitra kristianina daholo. Amen sa tsy amen? Zany tsy miazakazaka tsika mba hisongadina amin'ny dénomination fa hisongadina amin'ny firaisana tanteraka ao amin'ny Kristy. Tena ntsika akonansika iray ao amintsika voninahitra ny ho azy rery mandrakizay. Ndaontsika ity tanana mafy be andray mpanompon'Andriamanitra manaraka.
isaorantsika andriamanitra ny amin'izay andro voalohany androan'izay a araka nylazain'ray aman-dreny pastora teo zany a dia rapisitsika manomboka amin'ny 7 mialohany anaovako ny filazana aloha dia tonga dia mba hisy raha lasa eny vavy anao ny fanatazan-drakitra zany a dia sady manao rakitra tsika tsy lany ny fotoana no mpanaovan-drakitra no ataoko ny filazana eny tompoko mba misy mitsangana angambany avy amin'reto groupe de louange reto raha aman-dreny mialatsiny fa maniraka andry zareo dia tonga dia iny alefatsika iny zany ny rakitra saoratsika ny tompo ny filazana tao a sady manao rakitra ianao no misy anaky telo lehibe zany lay afatra nolazaina teo a fitianiko vetivetiny fotsiny a ny voalohany a dia momba ny toetra tena mila manana toetra tsara sika amin'izao firala iny zao dia andao tena andeha amin'ny hitsim-po tanteraka mihitsy ary ny faharoa manaraka an'izay a dia ny afatra torisika dia ny fahatelo fifankatiavana saroko tao anatin'izay rehetrarehetra zay ny tenin'ny Paoly tamin'ny Timoty a tandremo ny tenanao sy ny fampianaranao ary mareta amin'izany fa raha manao an'izany ianao dia hamonjy ny ainao sady hamonjy izay miainanao koa manana anjara toerana lehibe eo amin'izao asa fanompoana izay nanendren'ny tompo antsika izao a ny ananantsika toetra tsara tahaka ny azy ny fampianarana torisitsika ary tena makasitraka n'izany afatra hoentin'ny ray aman-dreny zany mihitsy a ary ny fifankatiavana tahin'Andriamanitra isika raha pitsy maraina zany ny verinetsika amin'ny 7 dia atombokitsika amin'ny vavaka sy ny fiderana dia aorian'izay dia mandray ny afatra izay hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra sika amin'ny atoandro miara-misakafo eto araka ny efa nolazainy teo a dia mitoindray amin'ny hariva dia zay ny fandaram-potoana ho an'ny rapiso fa azadino a manana n'ilay programa goavambetsika dia ny croisade famonjem-panahy zay tanterahana etsy amin'ny devany lapan'ny tanàna amin'ny zoma tolakandro amin'ny 4 no manomboka ho an'ny amin'ny zoma dia ny asabotsy amin'ny 2 tolakandro a ny alahady amin'ny 2 ihany koa entaniny samy hitaona ny manodidina antsika indrindra fa ny pino any anivon'ny fiangonatsika samy any amin'ny fiangonana misy atsika zany sika ny alahady maraina dia ny lahady tolakandro mba hiazahatsika ho taomina maky eny amin'ny lapan'ny tanàna dolidoly a ny kristianina avy any amin'ny fiangonatsika akoatra n'ireo olona mbola nivelan'ny fiangonana dia mino fa samy araka anentana samy araka hitaona ny olona rehetra ny amin'ny manodidina sika hanatrika zany fotoan-dehibe ahafahan'Andriamanitra miasa eto amin'ny tanàna fianarantsoa zany amen ary satria efa vita ny rakitra dia ny androko efa miariva hivavaka sika marana ny fotoana mbola manakolazaina ve ray aman-dreny mahakasika an'ilay efa navita an'le fiche de présence daholo ve tompoko fa navita daholo a le sakafo rapitso a dia tsara raha samy mitondra ny couverany samy mitondra vilia sotro dia mba mitondra servieta kely ianao fa io lamba tseza io tsy azo mahafahatanana saotra tompoko tsy hoe masika akory zany fa fitiavana tahin'Andriamanitra tompoko da hitsangantsika re marana ny fotoany samy ara hivavaka sika manaova zay zotim-po rehetra kosa ianareo ka amin'ny finoanareo dia maneho fahatanjahan-tsaina amin'ny fahatanjahan-tsainareo dia maneho fahalalana ary amin'ny fahalalànareo dia maneho koa fahonona-po amin'ny fahonona-ponareo dia maneho faharetana amin'ny faharetanareo dia maneho toe-panaraka an'Andriamanitra amin'ny toe-pananareo araka an'Andriamanitra dia maneho fitiavana ny rahalahy ary amin'ny fitiavana nareo ny rahalahy maneho fitiavana ny olona rehetra fa raha nananareo zany
sady anananareo betsaka dia tsy avelan'izany ho malaina na tsy avokatra amin'ny fahalalana tsaran' jesosy kristy anareo tanteraka amintsika n'izany teny zany sika rehetra arana hoe amen. Tahian'Andriamanitra tovoka miravatsika mirarisoa vita somatsara ny androany foana ny fivoriana rapitsa raha tonga ny amin'ny raha lanitra androany ariva jesosy samy ho